Tafio-drivotra. Tantara nosoratany Minisy Razanavary Voangilalao Joséphine. Ireto avy ireo amelona ny tantara: Vantsoa, Liva, Lanto, Niravo, Ioly, miaraka amin'ny Ando, Faly, Sinaizy, ary Rakoto. Nandray feo, Tovy Razanamamonjy, Nanatotosa, Anjary Liva. Tafio-drivotra. Izay tokoa ilay fiainako rehefa tena dinihana. Tafio-drivotra nandravarava zavatra maro. Nandalo teo amin'ny fiainako izany raha ny marimarina kokoa e. Ary saika tsy tafarina. Saingy mbola tsy anjarako ny menjerana amin'ny faravodilavaka. Na mafy aza ny fisa fotofotony. Nanomboka teo amin'ilay lozam-piarakodia tampoka tsy nampoizina izay indray nifoaka ny vatiko sy ny zanako ho any amin'ny varo tsy mifody izany ka nahatonga amofo tanteraka toy izao. Ny zanako e, ny vadiko, tsy tantiko e. Aleko mamono tena manaraka azy mianaka any koa. Tsy vitako tsony ny toetra irery. Andeha tsy ambikina eto ah. Andry, ohatray. Inona koa ary ny ataondreo namatory izany? Marina tsy mitady tsy ambikina avy eo ambony eo izy. Ory madama. Ory, ohatray. Fa inona ty ataonao e? Midiny anao eo. Tena tsenony akory any marina. Ny ranomasiny ihany no rotsany. Andraso ho tomboka eny aingana. Aza manao an'izao ianao madama. Miangavy anao ary midina moramora fa ao raisiko ianao. Rangaty azy. Tsisy olona sakana amin'izany nizy e. Ny lalanao zorona. Tsy maintsy mamono tena. Tsy madama, tsy ah. Tena laso izy marina. Tena nitsambikina izy. Io fa ny salaniko tamin'ny ratsakazo ny akanjony. So ihany fa tsy lasa tany ambany tany izy. Ao am'izay. Atoloha ihany tananao. Moramora fa apiko anao tafakatra e. Ao, raisy ny tanao. Ao e. Atoloha ao any tananao madama. Ao atoloha ingana. Zay. Azao miakara moramora am'izay fa hosotomiko anao. Miakara. Aza matahotra fa mitazona mafy e. Tazona mafy. Ao fa sady mitazona anao koa e. Zay indrindra. Zay. Tanao, tafakatra anao. Ary andao am'izay tsika hiareto. Andao. Andao tsika. Andao aloha hipetrapetraka kely tsika aloha akaina kely anao. Andao akasaina kely aloha fa tsy mety zao ah. Misaotra anao anamonjy ahy. Sahirana. Mbola tsy anio izany angamba ny androko. Fa ono aloha madama. Mba azonao tantaraina ve ny antony raha tianao mba hanamaivana anao. Azafady aloha izy aloha no anaranao e. Ioby no anarako. Ioby. Ray volana lasa izay voan'lozam-piarakodia tamin'ny lalana makany be enjiny izay telo mianaka. Ny vadiko izany dia ny zanako 5 taona ary za. Maty tsy tratrano teo izy mianaka. Ny vadinao sy le zanaka ho vavy? Ie. Sana ratra fotsiny. Olona roa fotsiny izay ny tafavoaka velona. Tena mangidy izany e. Aleoko koa maty e. Tsy hevitra mihitsy izany. Tsisy antony tokony havelomako tsony ange. Aza manao an'izany ianao Ioby. Aza manao an'izany ianao miangavy anao sedram-piainana tsy maintsy lalovana daholo izany fa tsy maintsy mitraka Heloka koa ingeny ny famonoteny tandremo Ohatrany tsy zakako tsony ingeny amakivaky rery an'izao fiainana izao e. To tapidalaka le tampoka. Ao fa hanampy anao ahy. Andao any an-tranontsika aloha hisakafo. Andao. Fa ahoana koa ary ty lehilahy ty.
to tonga dia nanolo tena nampiavy hatrany izy nefa tsy fantany akory ny momba. Zay mandrosoa io bia mandrosoa fa aza misalasala ato no misy ay mbola tsy manambady amanjanaka akory fa aza mierikerika anao ay ve mipetrapetra fa karaha mboankazo mangatsiatsika hosotrotsika aloha azafady ay azafady ary tsy manambady amanjanaka hono izy nefa dia trano lehibe ity ary mba izy ary no anarany. Zay ty ary sotroe iny masotoa misaotra anao famono mba iza no anaranao azafady. Dray aitiko moa mbola tsy milazaiko anao dia jery no anarako inspecteur de police eno inspecteur dia hogadrainao zany fa saika namony tena. Tsy azo atao zany ka azo matahotra fa tsy anagadranao akory anampy anao aza no ataoko fa ono aiza anao no mipetraka any soavy masoandro fa tsy manambola nefa naneo fa trano tsony ange dia atao mikato ianao zany aloha no mipetraka fa efitrano enina ange no ato io be nefa za rery sy ny gardien no mipetraka ato araka mivolazako anao teo ny mbola tsy manambady aho ka tsisy nininina tokony atahoranao io be tsy zany fa ahoana ndraika zange be voky ohatray 3 volana ankipoko de zany ve nefa saika amony teny ianao de saika ovononao niaraka taminao ihany ko zany io zaza tsy mahanatsiana okibonao io ny maty aza efa tsy fidiny ka tena efa namofo ange ahy tsy nalalazay tokony ataoko tsony okzay fa efa vitiny aloha tsy averiny intsony iny tsy mamerina n'intsony tsika tsy mampiovan'ny tolotra ataoko anao nefa zany afaka mipetraka eto ianao na be voka aza. Misaotra anao inspecteur jery dia niara-nipetraka tao zahay samy manana ny efitranony izy no namelona sy nikarakara efa bolana taty aoriana nilazy jery fa tia ary vonina ny ampakatra ho vadiny nanaika sady mety ahasary-piserana ny olona koa mantsy ny fihavananay nipetraka ato nefa tsy mpivady zany efa be voka be dia natao ny soratray 2 volana teo eo taorian'ny rarahanay dia jery andeha asa nga ianao fa hono zay io tena marary be nkipo ngamba ho teraka zany ve zay indray marary be ato andovania koa dia mamaly atao amin'ny lamosiko tena ho teraka ianao zany ndraso aloha iantso ny brigadiera fetrako Allô, inspecteur jery amity manao ny ianao inspecteur inona ny vaovao ho teraka io ka andeha hitondra azy any amin'ny hôpitaly ary se mba araisy kely aloha zay dossier ao na raha misy mitady aza fady ay voara inspecteur jery dia manova mora ny vadinao misaotra de ory io bia de aizavy netana tokony hoentiny io ambony aromaro io sako sy lambanjaza rehetra andao ary andao anky nareo bia aleo aloha voakako vetivety ny fiara zay tena teraka lahy-kely ioby mba tsy nanano sarotra kosa fa vetivety de hono ary ioby iza no ataonao anarany
mpaniditra ny anatra. Vatra! Andao amin'izay tsika andeha hianatra fa tary. Dada andeha hianatra tatsony. Fa maninona e? Dada nena tamafana. Ka ianao mamono ankiziko. Andao fa teneniko madama e. Tiany ny ronononao sy ny mofonao. Ao fa toko mamy tsara dia andeha tsika. Za tsy andeha. Za tsy tia an'ity. Za tsy tia an'ity lonao an'ity. Nenazy io an'ity. Andray ry Vatra. Vaky le vera. Fa maninona anao tsipinao? Tena maditra mihitsy ianao ty a? Inona indray zao e? Mitongo be indray ty zazy ty e. Mivakiny le vera. Eo nareo mianaka fa tara aloka amonjy ny asako azo. Niteraka fahasahiranana be dehibe ho any fitaizana azy ary tsy hitako izay anaovana azy. Falery anefa nanana azy, solon'le efa maty, sady endrikiny rainy fa tsisy afamindray ny Vatra. Indray andro. Vita ve zao sakafo zao e? Mbola maika monjy raha maika ny ary io be. Ka kely re sisy e? Efa kely sisy. Inona indray raha nanahirana anao tato e? I Vatra e. Vatra e. Ngatsy lozany indray nataony tato e. De ho reraka miditra n'ity zazy ty mihitsy koa ianao ka. Fa inona indray nefa hono nataony ka? Le saka kelinao. Fa maninona ny saka? Nisangisangy amin'ny Vatra teo dia nandrangotra azy dia nikendainy dia maty. Nikendainy Vatra ve? Ie. Andriamanitro, saka kely vao novidiako ohatrinona tsisy ray volana koa zay fa nahoana ry Vatra? Za nangoty le saka. Dia antony tokony amin'ny azo faty ve zany e? Kely io sady se dia manao eritreritra toy izany vao efa taona. Tena manahirana mihitsy ty zanaka ty roby raha lehibe. Nivokona mihitsy ny totondrony teo ampandrenesana n'le sakany maty saingy izy indray tsy mba samikasy tanana ny Vatra mihitsy fa dia mitrerona fotsiny. Za no mikapoka azy matetika, tsy mampiova azy nefa izany. Tao vao mainka aza nampibiriako azy. Indray hariva nivoaramenany ny atezerana ny endrika jery niditra avy any. Avy hatrany dia i Vatra ny lobanjininy sy ny vandravandrany mafy. Fa misy inona ry jery Tena tonga tany amin'ny postin'ny polisy tany amiko i Rakota Vatra. Fa ahoana hono? Ka nosamborony Vatra daholo ny akoho keliny zareo niditra tato amin'ny fefitsika tato. Enina ny totaliny. Ny anankiroa ny tsondratsondroniny tamin'ny fantsika ny masony. Ny roa ny tapatapahany ny tongony. Ny iray no volosany velona mangady ady tsisy volony intsony ary ny iray matina olona ny tendany. Andriamanitro? Zany ve? Nentiny tao anaty sobika tany mihitsy ireo akoho ireo. Ary nisy olona hita hono nanaovany azy satria natsipiny tao tokotany zareo ihany rehefa avy eo ange. Fa maninona ry Vatra? Maninona ianao no manao an'izany? Manjary tanàna. De izany no antony anaovany lahy zavatr'olona toy izany. 3 alina ny vola vidiny zavatr'olona nalohako tao. Akoho kelin'olona efa ho ray volana sy tapany kosa veko. Tena zaza madity lahy. Lokade basti dada. Avon-kapokana eo nandeha manana basy. Ahoana tsara? Ahoana? Kapokanty loha dada. Tange lafaky any. Ory Vatra, ty vavanao tena zaza. Iobe. Wai, tena safotra io marina. Aleo aloha bataiko eto ka. Iobe. Ohatrany mangana be izy izany. Aleo anga tonga dia hoentiko any amin'ny dokotera. Ny ditan'ilay ihany mahatonga an'izao. Manaraka anay amin'ny dokotera lahy zao. Aingana. Ienonao ny tenin'ny dokotera teo ny toejaza hono ianao ary ho efa bolana zao. Tsy nampoizinao nga? Tsy mbola nieritreretinao? Toa hafahafa ianao? Za aloha saika ny eritreritra ihany hoe mbola miandry kely sika vao miteraka nefa efa tonga eo ve mo atao ahoana indray?
Nanomboka teo dia ohatran'ny ny asa saina hafahafa ny fijeriko anjery. Hitako lasa nieritreritra matetika izy nefa tsy miteny amiko. Za koa tsy manontany azy. Niditra ny vahatra koa etsy andaniny tsy misy fiafarany fa vao mainka mitombo aza. Ary manontany tena mihitsy amin'ny antony mahatonga azy anana toetra toy izany. Tsy ato an-trano, tsy any an-tsekoly, tsy eo amin'ny fiarahamonina fa mahazo fitarainana matetika amin'ny olona izahay. Fefy simba, voninkazo miongotra, varavarakely torana, fitaratra vaky sy ny sisa. Any am-pianarana indray dia tena sahirana ny mpampianatra fa tsy mety mipetraka eo amin'ny toerana izy fa mifindrafindrana mivezivezeran'ny lakilasy. Mitoraka ankizy amin'ny lakire, mamono azy ireo sy manimba ny fitaovam-pianarany ka kivy ny mpanabe. Mila raha masy foana izy na aty na any. Ary tena tsapako fa nanomboka leo jery ka niovatra amin'ny fihetsiny tamiko aza. Teo amin'ny 2 volana alohany nahaterahako ary nanatona izy ary hafahafa be tamin'izay. Ioby Ioby, teresaka aminao aloha e. Ahoana izay ry jery? Hiteraka sika dia fantaro fa hitombo ny fahasahirananao. Eny, fantatro tsara nge izany nefa tsy hita izay atao. Nitsovoko aminao nefa Ioby fa tsy afaka hitaizan'io zanako vao avy io miaraka amin'ny vahatra eto Tsy azoko ny tianao lazaina. Ka tsy tiako hitaizana miaraka eto hivahatra sy io zaza vao avy io e. Tena dangereux loatra hivahatra. Dangereux mihitsy. Iza no mahita raha sanatria sendra miodina kely any an-dakozia ianao na any an-tokotany dia tsy niromony eo ny mason'ilay zaza na filahany tanany. Jereo ireny nanaovany saka kely sy ny akohon'olona. Ka izy koa ve dia hanao an'izany ry jery? Ay, fa mbola tsy hitanao ihany ve zao ditran'izao. Hatrany am-pianarana ane Rioby ny famonoana zanak'olona e. Maratra mihitsy nefa lehibe noho izy. Ka raha sendra mitomany eto ilay zaza ohatra dia velesiny ny azo dia ahoana ka? Ianao tsy hahavita anara-maso zaza roa izany akory miampy ny raha atao trano. Vahatra nge mandeha mianatra ry jery. Ka ho any am-pianarana foana nga izy isanandro sy ny alina ihany koa e. Za matetika tsy atao trano. Ka inona raha ny tenao atao e? Aterony amin'ny akany mpitaiza zazakamboty izy e. Ino Zany ve no mba hevitra hitanao e? Fa ny anao inona no hitanao ary? Mba lazao aho e? Sa ho afony koa io zaza ao akibonao io raha maninona miditra ny vahatra eto? Satria efa tena feno bobinina zanakao ane. Efa manao izay vitako taminy aho hatramin'izay. Tsy mikasy tanana azy mihitsy ninona nataony. Nitrerona nga dia nitrerona azy fa tsy vitako tsy mikosa ny taizaza raha teraka somatsara ny zanako e. Ho tandindomin'ny toza foana ny eny eto amin'ny vahatra. Ary za tsy andry saina amin'izay alehako any koa. Avy eo dia hianatra ny ditrany koa ny zanako. Tsy anjaranao misafidy ka hieritrereto tsara fa lasa Rioby toko. Misy marina ihany ny azy amin'ny lafiny rainy amin'ny ditrany vahatra. Mahavita zavatra tsy ampoizina be dia be izy. Nefa ho ariako ho aiza ary ny zanako e. Tapaporoana sisa tsy may io. Ka mboty ray sy verozoky dia ho sarahana amiko indray ve? Tsy ohatrany tsy ho tantoko ny heritreritra an'izany. Tatoriana dia niova tanteraka ny fihetsika jery. Lasa nankahala tanteraka ny vahatra izy. Hita teo amin'ny fijeriny sy ny fiteniny azy izany. Le mikasy tanana aloha voatandriny tsara. Nefa na izany aza lasa nieritreritra mafy satria natamiko aza dia niova izy. Vitsy teny ary indrindra tsy nody hatrany matetika. Indray hariva valo sasany alina izao. Mbola tsy tonga ihany jery fa nakaiza ary. Sa dia mbola noheny resaka iny foana ve? Dia tsy ampilaza akory. Ndrainy fa maneno ny telefonako. Izy kosa angamba izay ka andraso hoe. Allo? Madame Ioby. Izy indrindra tompoko, fa izy ao azafady. Ny brigadera fetra ihany ty tompoko. Tsy izany mantsy fa nametraka afatry inspektera jery tsy tafody hono izy anio mbola lasa nanao ankety maika be any andrefanany izy mantsy zao. Ay ve?
Misy telefonina angehany amin'ny any afaka ny antsoa izy fa naninony? Ka izay indrindra nge lany bateria ny findayany ary io vao misarjo mihitsy zaoko. Eny ary misaotra anao fa sahirana ianao brigadier. Tsy fisaorana fa veloma ianao madama. Veloma ary tompoko. Santionany fotsiny amin'ireo fialan-tsiny sy tsy fodiana alina izany na fodiana tara ao an-tranonay ao. Farany tsy zakako intsony. Andriamanitro, tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra. Efa nafoko ny vadiko, nafoko ilay zanako vavikely, dia ho afoko koa vehivahatra e. Ary raha andeha izay, tsy ho vitako irery ny fiainako. Na hivahatra na ny zaza tokipoko. Fantatro nefa nitoetra ny jery. Tsy hiova amin'ny heviny izy. Vita ny akany zanany raha eo sy andefa naisy vahatra andeha raha tsy manaiky aho. Dia ho afoko koa izany ty zanako atao kiboko ty. Andriamanitro, inona no ataoko e? Ampio Andriamanitro. Ato tsika ka. Aty indray ianao no hianatra fa ny antony tsara fanahy be. Mody an-tsantofy e. Mody ihany tsy indraindray ka. Tsy mahita ny antofy e. Mahita ka. Mahita rehefa tonga any an-trano ianao. Ary mankina aloha fa misy olona tany izany a. Ahoana ny nareo mianak'izay? Misy azoko anampianareo ve? Eny tompoko. Olona no nanoro ahy ety amin'ity akany fitaizana zazakamboty ety aminareo ity. Ie zany direktrisy ato ka. Akany sambatra ny anaran'ity. Ka mandrosoa ary nareo mianaka e. Misaotra tompoko. Petrapetra? Eny tompoko. Madame Lova ny anarako. Ka eto ary ny teninareo fa miaino ahy e. Eny madama. Iobo no anarako. Toy izao ny problema mahazo ahy mahatonga ametraka an'ity zaza aty aminareo madama. Dia tsy nafeniko an'ilay madame Lova na ny aksidao nahazo anay telo mianaka na ny ditra ny vahatra na ny tenin'ny jery vadiko. Fa tsisy fomba hafa mihitsy izany. Fianakaviana na ray aman-dreny afaka metrahana azy ohatra. Raha ny avy amiko aloha dia tena tsy misy mihitsy e. Vavy tokana ary efa kamboty ihany koa. Raha ny avy amin'ilay vadiko maty indray, mbola any ihany lera vozan-dahako saingy efa osa tsy mahataiza zaza izany intsony e. Izany efa mino fa tsisy azaka ny ditrany koa raha izay havany. Araka ireny tantaraiko anao teo reny, za reny aza sahirana. Eto aminareo izany izy voataiza tsara kokoa e. Fa izay vozan-dahanao izay ka. Ny avaratra mahitsy ihany izy no mipetraka e. Tany koa izay taloha fonivony vady no mipetraka. Avaratra mahitsy? Ie. Any koa nge ny tandrazan-drenonay e. Raha vahatry ny Irina Felix, tsisy tsy mahalala azy eny. Tsy dia mbola henoko loatra aloha e. Fa izao madama. Eny tompoko. Ilay izy mantsy misy fanarahana be sady misy taratasy ara-panjakana tao koa e. Izay ny eto aminay eto. Ka raha ekenareo dia raisinay ny zaza tsy maninona. Fifanarahana toy ny hoe ahoana moa izany tompoko? Izy izany tezany arak'izay azony atao sazany taonany. Nefa kosa rehefa tafiditra ato tsy azonareo alaina intsony izy. Ary nanareo koa aza tsy ngelingelina tia intsony koa fa manjary mandrebireby ny sainy. Izany ve tompoko? Izay izany ny didy azy tanteraka mihitsy. Na marary izy ato na maninona. Fa raha misy kosa olona mahakazo eo tsangany mpivady tsy miteraka ohatra na ohatra izany. Ka azony antoka tsara fa ataiza azy ara-dalàna dia alefanay izy. Fa mbola misy taratasy ara-panjakana koa atao amin'izany. Amin'izay fotoana izay dia tsy adidinay intsony ilay zaza fa azy indray. Azonao ve izany madama? Azoko tsara tompoko.
ka eritrereto tsy dinio tsara aloha so tsy mifanaraka amin'ny eritreritra eo le iziko. Alina tontolo aho nefa nandinika fa raiso izy madama. Eny ary fenonao ary ty taratasy ty ny mombanao rehetra ataovy eo. Nitondra karapanondro ianao? Eny tompoko nitondra. Taratasy fanekena momba rehetra fepetra ambony rehetrarehetra ty. Ay, dia asianao sonia tsy amin'ny farany ambany aty rehefa vita. Oona hoa madama? Manaraka an'ilay olona anangana azy ve ty taratasy ty raha sendra misy manangana izy? Tsy dosiany mipetraka ato mihitsy ty. Ahoana? Azoko ampiarahana amin'reto taratasiny reto ve ty sarina ity? Tsy maninona ka. Ao mba jereko azafady. Ty ary tompoko. Sarina telo mianaka io. Io le dadany efa maty. Dia le anabaviny. Mbola 3 volana kibo vahatra tamin'io. Tany ambanivohitra tany amin'ny Ravozandahako io no nalaina. Ty ambadika ty le anaran-tanana sy adresy any? Ie. Izay ny farany nankanesanay tany. Iny ny farany sarotra ty amiko fa ny sisa efa nidorako daholo. Aleo hipetraka anaraka azy aty iny. Eny ary madama. Tsy maninona fa atao ato anatin'ny dosiany ato ty rehefa afoinao. Saingy efa nolazaiko anao Eny tompoko. Tsy manaraka izay olona manangana azy akory ary reto taratasy reto. Fa dia mijalona ho arsiva ato aminay mandrakizay. Eny re tompoko mazava tsara izany. Zay zany. Mahazo mandeha ianao raha handeha fa efa ato aminay izy. Vahatra. Ndao fa hianatra ianao. Ary ambadika riny lakilasy avy eo dia mihinana goûter. Velomne. Velomo vahatra. Veloma madama. Veloma tompoko. Lasa le zanako. Nafoky le zanako. Tsia. Ndry. Fa maninona koa ty ianao Rioby Fa ino indray mampitomany anao Ivahatra. Tsy maninona ka. Ary ohatray. Ary izy vahatra. Efa lasa izy. Lasa? Efa nitanterahako ny hevitra ao. Avy nanatitra azy tany amin'ny fitezana zazakamboty mihitsy io. Tady tio tsara fa nampisafidy anao ange fa tsy naniry anao akory Rioby. Marina izany. Izay ny safidy noraisiko. Ianao sy ny zanakao atao kiboko. Ary avelao hivalana izany fa toy ny tanila ihany ny asambarana tao an-tokantranonay. Odiny aty Madame Lydia, manahoana ianao? Manahoana ianao Madame Lova? Mandrosoa ary. Ie. Ka manahoana daholo sika ato aloha Salama tsara daholo ihany ka. Zao misy entana noetiko ao anaty fiara ao. Akanjo dia biscuit, dia bonbon sy fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy. Asa raha afaka hibata azy Robert? Ndray. Misaotra betsaka re Madame Lydia. Tena tsy hovalinay mihitsy zao fanampiana taonao foana aminay eto amin'ny akanjo sambatra izao. Andraso aloha atsoko Robert ary. Robert, misy entana batainao anaty fiara Madame Lydia ao Tonga dia ataovana amin'ny efitra fitoeran'entana daholo Eny ndraika mipetrapetrahara Madame Lydia. Vao tonga avy napitan-dranomasina angaha ianao? Ie, vao tonga tamin'ny herinandro iny aho Ka inona aloha ny vaovao nisy ankizy vaovao anga? Misy vitsivitsy ihany ny vaovao ka. 5, 3 vavy dia 2 lahy. Ndao mandrosoa ianao raha hijery azy ato ary. Ndray reto izy tena mahafatifaty daholo. Reto le vavikely lazaiko anao. Dia ty lehilahy kely iray ary ananindry lehilahy kely anankiray. Lalaina, bakolo sy eme, dia Andry sy Vahatra. Vahatra? Ary toa simba ny kilalao anao? Somary maheriseritra izay izy io sady mamotipotika zavatra. Zany ve? Nefa mahafatifaty ery. Tia biscuit amin'ny Vahatra.
Ry, ary to tazominao ny tanako fa ahoana? Neny, andehanaka amineny. Anaraka ve? Everiny falereniny ianao e, mitovitovy ny endrikareo. Zaho naraka anao, za tsy taona tikony. Firy taona izy io? 5. Ny renina natran'izy io teto fa manana problème be. Fa ahoana e? Ndao aloha tsika ry dia resahako anao ary. Dia zay tantara-vatra matamin'ny Lydia. Mampalahelo. Ina zao dia tsy hamelany fa averimberiny foana iny hoe anaraka anao iny. Fa ahoana tsara ny tsatadiavany andreniny. Eny mbola nalazy zay nianjery izy io. Nilingilingy ny anka tamboho kely zay e. Hatramin'izay dia ohatrany tsy ao tsara ny fitadiany satria tao amin'ny lohany nisy voadonako. Efa nitsaboanareo tsara nefa ve? Zay nge manana dokotera mihitsy e. Araka ny efa fantatro ihaniko. Ka ianao ihany aza ny manampy vola be anay atao amin'ny resaka fitsaboana madame Lydia e. Eny e. Ary aiza hoe ny dosie anjereko azafady? Tsy ary madama. Tsy maninona ary fa aleo entiko izy. Hoentinao ve? Ie, i Rasoary no hitaiza azy aho rehefa tsy ao sady mangina be koa ny ahy e. Tsy vady tsy zanaka, fantatrao ihany e. Eny, nefa izy ange ho somary maditra kely zay e. Enjakenjana ihany ny fitezana. Tsy maninona re madame Lova, hoentiko izy. Eny ary. Afaka mameno an'ity taratasy ty ary ianao aloha. Dia aoriantsika manatanteraka ny anaram-panjakana rehetra. Ty ary fa vita e. Misaotra anao. Tonga dia hoentinao zao zany izy. Ie, zao dia zao mihitsy ka. Aleo ary hanomana azy vetivety e. Fito amby folo taona taty aoriana, lehibe irina zanakay sy jery. Za kosa nandroso tsy fahasalamana noho ny aretim-po nahazo ahy amin'ny alaheloko anjanako saraka tamiko. Dada, ahoana anaka? andeha ho any amin'ny biblioteka aloha hitady boky momba an'ity zavatra ianarako ity. Oriana? Aza dia miditra lalina amin'ity asa ty ho ahy ianao e. Fa inona no itiavanao manao polisy e? Tsy aleonao ve manao ingénieur na zavatra hafa aloha metimety kokoa amin'ny tovavy toanao zao e? Tsy tiako izany ry dada. Ny tiasanao ty mahaliana sy andriny foko. Dia anao an'izany any Oriana any. Eny ary, ataovy izay tianao atao e. Heverinao fa moramora angano manao an'io e. Ny fanaovana ankety, ny recherche sy ny sisa. Tsy maninona izany ry dada. Izay indrindra no itiavako azy. Asako. Lasa aloha e. Dia asa dia mijanona elany ianao amin'io reninao tsy salama io a. Eny ry dada, vetivety a. Ka manahoana ny fianaranao ry vahatra? Mandeha tsara ka. Zao mantsy zao sahirana be mihitsy. Tsy afaka mbola mandalo-dalo any ampianarinareo any. Efa napetrako amin'ny Rasoary eo ny saram-pianarinao sy ny zavatra mety ilainao rehetra. Fa hono aloha e. Lasa nandeha ho ny saondra rehefa avy nandray ny karama amin'ny famalianao tao ozy Rasoary sady mivonoana hony. Aleo rangahy izy andeha ihany rininy rehefa tsy tamana. Fa vitanao ny raha ataony ato satria tsy araka Rasoary daholo. Tsy olona n'izany rininy a. Mitady mpanampy hafa indray fa inona ny blemo amin'izany ary. Moramora aminao zany a. Be dia be ny zavatra ny tantarain'ny Rasoary ataonao ato fa tsy mba mety ho endry mihitsy ve ianao ry vahatra? Rasoary aza angamba rehefa kelikely tsy ho tamana koa. Aleo samy andeha daholo ihany e. Atoko nga moa misy tamana izany. Ianao tsy hita lava io. Io asanao manekay ihany. Coiffure estetique. Zany mba fiainanao e. Dia mandeha any an-dafy no androtoko ny andronao. Vahatra, fa inona ny tenenanao an'izany e? Sahirana mitady vola, zany no andehanako lava sy tsy hijanonako mijanona maharitra eto. Asako ny antony anaovako an'izany rehetrarehetra tansainao izany. Inona indray ny zavatra tadiavinao sy mahaory anao ato e? Fiara za hoe hovidiana. Ory mihitsy ahy e, ory. Tena ory mihitsy. Sady amin'izay irery lava. Mpanamby foana veranga miaraka amiko ato an-trano ato.
Tsy ilaiko izay volanao roneny. Ianao no ilaiko. Tsy mila fiara. Andriamanitro, nidiran-dozan'ity zazy tia. Miama-herisetra ihany vahatra. Tsy hitako izay anaovana azy. Izy koa efa mihalehibe. 12 taona izy zao. Ary za mifantany fa reny niteraka azy. Zao dia hoaiza indray ianao io e? Andeha indray? Mandehana soma tsara koa e? Manao ny ianao inspektera jery? Manao ny ianao brigadiera fetra? Ono a? Efa nandalo teto aminao ve le madama nandefasantsika convocation iny? Le iza moa izany nisy anankiroa izy mantsy natsona ange? Le madame Lydia Raso e. Ty adresse ty. Ren'le zazalahy nambarany mademoiselle Saondra fa saika an'olana sy nandratra azy. Ay. Le hoe ivahatra nametrahan'ny mademoiselle Saondra fitoriana? Ye. Mbola tsy nandalo mihitsy inka. Fa inona hono mampiaina inazy oatra zany e? Aleo ranga andefasana fiatsona fanondrony. Izay mihitsy inspektera. Ka raha mbola tsy tonga izy dia midina antsika manao ankety. Aize! Ay, tsy atondray neny. Toujours tsy ato. Ary raha matoa rasoary be tantara sy be tati-bolana. Omeo adoholo ze vola napetraky neny any aminao angana. Omeo a! Sa tsy amenao e? Tsy ame? Rehefa tsy anome ary ianao a, dia zao. Inona ianao? Mbola tsy anome ihany. Iny keo mbola fanampiny le raha matoa mitapitapy tea. Ina! Ary lasa mandeha any am'izay. Ale! Lasa hoa! Tsy mila anao atsony koa. Raha matoa be tati-bolana tsy misy ilana azy tsy. Aiza rasoary a? Mba alaivo kely ine le entanao anaty fiara ao e. Rasoary a? Ndry, ato tsy misy mamaly ary fa nakaizy. Ifahatra koa ve tsy ato sa efa lasa nandeha nianatra? Aleo aloha hoe jerenao any efitrano eo. Ndry, ary toa mbola matory foana fa nga tsy hianatra? Tena reraka be azany roneny. Fa reraka naninona koa e? Ary lasa ny atsina nga rasoary? Nisy ny antso azo maika omaly fa toa hoe narary tampoka hono ny zanany. De roviana hono izy no iverina. Nalefako fotsiny izy fa zay iverenany tsy haiko mihitsy aloha e. Ary inona daholo toy ny tavangy toka sy tavangina labery tondry vahatra. Borika sy gara miparitaka eraky ny trano. Sao de nisy zavatra nataonao indray ary tato. Nenao koa vitsy zany foana roneny a. Faly ny teny afotsiny. Ary iny ty valopety ty? Tao avy any ampianaranareo izy zany? Fiatsona ray aman-dreny. Sara ampianarana 3 volana tsy voaloha? Andriamanitro, fa ahoana ry vahatra? Nefa nametraka amin'ny vola tamin'ny rasoary foana, ary tonga de neo collage 3 volana trany. Ary tena tsy hitako ny nametrahan'ny rasoary niny valopiny teo. Ary to tsy miteny ianao e, tsoro ny marina ry vahatra, laninao ny vola.
nalaiko tany amin'ny rasoary dia laniko daholo ry neny. Fa mbola tsy ampy anao foana ve reny vola be meko anao san'andro reny mbola manao an'izany foana ianao e. Tena tsy napoziko ry vahatra. Tafahoatra loatra ny ditranao. No heveriko fa ahendry anao aza amin'ny fitondrako anao teto hatramin'izay. Kanjo miala tsiny ary vahatra fa tsy afaka hitazona anao etsony ampy izay. Dia roa anao zany ry neny. Efa lehibe fa 2 taona ianao izao e. Efa maleo tena. Tsy zakako tsony ny toetranao e. Eny ka toroa ary any ndraiky dia aleo ho any iray e. Satria tsy mbola niresaka tango izay momba ny raiky mihitsy ianao. Tsy mahafantatra izay rainao. Tsy manandray ianao e. Fa niseho tamin'ny vato makazo ave zany ry neny a. Raha marina dia sady tsy nanambady any tsy niteraka ry vahatra. Ahoana tsara hoe ry neny. Zaza ny tsy mponinao ve zany za? Zaza natsangako ianao fony ianao vao 5 taona e. Ive zay vao mazava amiko. Hitako ny bandiny tsy rarahinao, tsy atakalinao ny filatrinao, ny aingonao sy ny asanao, ilaozanao lavo zao. Ay moa ka tsy zanaka naterako za ty. Fa toy ny zanaka naloko ny kipoko ny fitondrako anao tato e. Tsy nataoko orininina ianao. Nampitoviako tamin'ny zanavahoaka. Ka iza ry ray aman-dreny niteraka e? Tsy fantatro. Taratasy tany amin'ny teakan fitaizana zazakamboty nangalako anao no nataoko. Ay, ka mbola any zany leo ray aman-dreniko. Valalalika moa ka ny tompony aza tsy tia fananary ahy e. Maika moa fa ianao io. Ely zany fa eo any renseignement rehetra momba an'ilay akany ikaroako ny marina rehetra e. Tsy afaka manao an'izany ahy e. Efa voasoratra tao anaty taratasy fanarana fa tsy misy arakaraka tsony. Ay, satria tambarotra. Mazava loatra ny tsy fitiavana aseho ahy naiza naiza. Tsy vola no laiko fa fitiavana fikolokoloana fanatrehana. Ka meno sa tsy hanome an'izay renseignement zay raha matotia. Vahatra, atanao iny ny antsiny. Dia sanao fa ny amona amin'iny e. Io tarihanao kolokoloana lava mihoatra lavitra noho ny zanako mihitsy raha matotia no sombaiko raha tsy miteny anao akahoana. Ina ry ianao e. Ay, tarehako. Tarehako e. Tatako ny antsiny tarehako. Tatako ny havanana raha mbola tsy miteny eo anao raha matotia. Aoka fa meko anao e. Dia mialety ianao rehefa aveo e. Ahorona etanao dia lasa ianao ataovy tsy hitako tsony ianao mandrakizay. Tena fitarainana vaovao indray ty tonga ety brigadiera fetra. Momba nini izany inspektera? Ty hoe raha Seno Ernestine 20 taona mametraka taratasy fitarainana momba ny reniny atao hoe rasoary 50 taona. Marary any amin'ny hopitaly vokatry ny voninahzo azo tamin'ny lohany, ny lamosiny sy ny tenany feno mangana daholo zany zao no ato. Dia iza ho ny namono an'izany reniny izany ka? Ty ny adresy e. Madame Ndraso Lydia, io zao ny logement io. Ary ny zanany lahy atao hoe Vahatra Rivo no voatory ato namono, zay. Ora inspektera? Ka tsy tiany ve le olona le hoe saikan'olona sy nandratra ny Mademoiselle Saondra aloha e? Ie, mpanampy tao koa ty karakely ty nge. Zany hoe aripany daholo nge zany ny mpanampy raha azoko tsara e, raha izao mifandehany. Tena tsy sevitra tsony fa tsy maintsy midina manao enquête sur terrain entsika brigadier. Zay mihitsy aloha. Zao de zao. Miomana ianao fa atsona tsy tonga lavo ty e. Neny o? Aizy neny zay? Fangamatory. Ohatrany tsy dia salama loatra kia Rina. Tsy. Ary mitomany angana zany. Fa misy inona e? Sao dia mba manafina zavatra amiko ary neny ty e. Tsisy ninona ka. Ary vao avy nivoaka tany angana eny io?
naka n'ity valina radio ty tany amin'ny dokotera ki dia ahoana hono? Misy traitement atao fa lafo be ny vidina fanafody dia miandra ny fandraisam-bola ny daty. Dia ina hono mahasepitra sy mahamangana ny eny toy izao e? Resaka fo hony, misy rano hony ao amin'ny foko. Zany ve ny mahakivy aneny sy mampitomany anao toy izao? Marary daholo ange izao ny olona ary neny e? Rivotra iainana mihitsy io. Tsy atao mahakivy re zany e. Ny hafa aza manoatra lavitra noho izaoko. Courage neny a. Misaotra kirina. Tsy alova mba karakara indriny sakafo efa eo ihany ndry. Mba hakaina kely aloha. Tsy manina mihitsy ka. Efa tonga ihany a. Mandeha anary neny mitapitapika e. Eny ary. Ndry raha mba fantatrao mantsy rina ny marina mahatonga n'izao aretiko izao. Raha mbola teo ilay zanako naditra izay. Vahatra. Efa lehibe no ianao izao izay izy. Mety tsy narary a. Asa izay tsy manjo azy ihany. Mikika isan'andro san'andro ny alahelo saingy tsy hafa manoatra ny tena. Izandray ary za mampaneno soneri eo ambavahady zany. Sao dia vahatra indray aza no miverinao. Andraso e. Ndry. Ary iza kory io. Manao ahoana nareo tompoko? Ahoana izay? Polisy madama. Ianao no madama Rary Solidia reny ny vahatra rivo? Eny tompoko. Fa ahoana izay? Fa misy inona? Tonga haka ny zanako izay madama. Fa ahoana? Fa inona nataony tompoko? Aiza izy. Izy tsy ato zaoko. Tsy atsony izy. Olo madama, manana mandady momba azy zahay sy fahazon-dalana isavany trano. Ka avy alao zay hiditra kely hoe ijereny zany izy tsy ao zany tsony, azafady. Mandrosoa ary nareo e. Ao savao brigadiera fetra. Voray inspecteur. Jereo tsara sao mandositra mitsambikina avy eo ambaravarankely a. Ianao atao ambany fa izahay akatrany ambony. Okey ary. Ka afa-po ve nareo inspecteur? Fa ono lasa izany zanakao madama? Mba hazavao kely aloha nataony azavady indrindra ny antony isamboranareo azy. Ay moa tsy fantatrao Reto misy fitoriana roa samihafa e. Fitoriana? Momba n'ireo mpanampinareo tato e. Ramatoa kely Saondra sy Ramatoa Rasoavy. Mpanampinareo reo Eny tompoko. Fa lasa ny aly madomizay Saondra. Ary Rasoaro marary ny zanany dia lasa. Izay ny fahafantaranao azy? Eny tompoko. Ka izao ary ny tena izy dia ny aly Saondra satria nanaovany zanakao herisetra saika na olona ny tato. Ary rehefa tsy nanaiky azy dia vonoiny. Ary Ramatoa Rasoary indray saika tsy hanome azo ny vola rehetra napetraka ao tany aminy dia ny vonoiny ihany koa sady ny roahany natositosiny. Ka eny amin'ny hopitaly ty olony ty amin'izao fotaona izao. Ary ny zanany no mitory fa maratra mafy izy. Andriamanitro. Fa ahoana ny tsy ahafantaranao an'izany rehetra izany? Fa nga ianao tsy mipetraka ato? Tsy dia mipetraka matetika ato tompoko. Mandeha any ivelany foana ny asako. Manao mannequin. Dia manara-posy maditra ny ankizy. Fa iza ny rainy ka? Tsy eo ny rainy. Efa maty anga? Raha ny tena izy tsy naterako vahatra. Vahatra? Ie. Zaza natsangako izy. 17 taona lasa izay nananganako azy. Niraisiko sy netiko toy ny zanako izy. Nalaiko tany amin'ny akany. Nefa maditra. Mendrika ny gady zany zany inspektera. Ary maninona koa aloha io tarehinao Nenjera. Ona aloha madama. Misy sary miveo aminao azafady. Eny tompoko. Andraso alay kely. Ty ary tompoko. Azafady hoe misaotranao. Dia mba apetro eto kely hoe ny anaran'izany akany nangaranao azy zany.
akaninona mola izy aloha e? Akany sambatra no anaran'ilay toerana tompoko. De apetroany adresiny azafady. Ty ary tompoko. Madame Lova ny lehibe an'io akany io. Misaotranao madama. Izay ary fa lasa aloha zay fa ianao tsy mahazo mihetsiketsika eto aloha mandra-pahitana azy ka raha sanatria misy fiverenana na fandalovana eto antso amin'ity numéro ty zay. Zay. Eny ary inspecteur. Veloma ianao ary madama. Velominareo tompoko. Ty le akany sambatra tena tia mihitsy ka andaso hoe tsindriny aloha ny sonery. Nza eny fa misy olona tamy. Manahoana ianao madama? Manahoana ianao ry tovolahy? Misy azoko anampianao ve? Saika misy zavatra ilaiko kely sy anontaniako. Eny raha tsy mampanina anao madama. Mandro soa ary ianao e. Mandro soa aty. Reto le zaza. Tona ataon'reto zaza reto koa zany nataoko tato. Milalao dia mikorana fa lavitra io ray aman-dreny. Verivery irery ato. Ohatra misy fahatserovana sary mifamaovao ihany atondohako ato fa tsy mety tafavoakako mihitsy. Mipetrapetrary ianao ry tovolahy. Taovariana be ianao. Madama. Tsy hijanona ela akory fa zavatra tsotra no angatahako aminao. Mba omeo ahy ny dossier rehetra mikasika ny fahitra arivo. Zany hoe zaza notezainareo tato sy natsangany raha ary solidy 17 taona lasa zay. Tena mialatsiny aminao ary tovolahy fa tsy afaka manao an'izany zay eto. Tsy ambaratelo momba ny asanay zany. Tsy azo avoaka mihitsy. Fa raha fanarahana indray dia anamile olona nanangana anao misy an'ireo taratasy ireo. Kay madame Lydia raha ary soli nanangana mino fa mety fantatrao izy. Tena fantatro tsara tokoa. Isan'ny olona tena mpanoana sy mpamatsy mafana fony akany sambatra izy. Ary mpanao soa lehibe indrindreto. Fa hono ataonao ino misy ny zavatra izany? Fianakaviany vahatra arivo mitady azy nga ianao? Tsotro zany madama, zany vahatra arivo. Fa maninona no... Ely zany madama fa zao omeo any dossier ko fa ilaiko mazava zay. Ka tsy mety? Tsy amme zany ianao. Mila mitady zay tena fianakaviako azonao ve zany? Olombelona ihany mila mikomprandra. Ka amenao sa tsy amme? Fa tsy tia hampiasa herisetra aminao Andrema tovahatra arivo. Tsy mety zao ataonao zao. Fa inona no mety? Ny fanafenanareo ny amin'ny olona zay tena ankonana ny aviko. Zoko nge mahalala ny momba an'izany. Ary mitsangana ianao dia alaivo ny dosieako. Tovolahy, fa ataonao ino iny antsiny? Esoreta ny tendako eto iny. Esoriko ty rehefa azoko zay alaiko angaka iananao madama famaka. Tsy tianao an'izao aminao akory Eny ary andrasy fa mbola savaina tanaty larimoara ato. Ary tandremy sao manao fihetsika hafahafa eo tonga dia aletrako ty antsy ty hita ve? Otrany ela be zany. Eny ty ary le izy. Ka izy rehetra ty sa tsisy? Izy rehetra iny. Ao anatin'le valopy lehibe iny dolo momba anao. Dia misy sary koa ao. Okey ary andao. Miaraka moramora makany ambaravarany tsika. Milahatra tsara fa ny anty tsy miala eo amin'ny tezanao mazava. So miantsoantso olona eo Zay. Ary baibay ianao ramamany zay, baibay ianao.
eto izany raharak'ilay planina nomeny madame Lydia brigadier Rafetra no misy ilay akany a. Iny inspekteur? Tonga ny fiara? Tonga ny tsara ka. Ty le trano inspekteur, ty. Tena ty tokoa. Akany sambatra. Eo ajanona ny fiara brigadier. Misy sonnerie ty inspekteur. Aiza? Hito. Atao tsy misy olona. Tsy indrindray mandeha indray brigadier. Inzay eny to misy mitsaitsaika kosako. Eny tokoa. Nefa tsisy mamonga e. Ohatra tsy indrindray mandeha farany fa maninona ary? Ahoana zay? Fa izy zao? Madame Lova. Mitady amin'ny Madame Lova zay fa mba voay kely hoe azafady. Fa izy nareo? Polisy tompoko. Manahoana ianao madame? Manahoana nareo tompoko? Inspekteur Jery sy ny brigadier Rafetra. Ianao no Madame Lova talian'ny akany sambatra? Eny tompoko. Fa ina natondihanareo raha tsy mahadiso azafady? Ahiraka avy any amin'ny ramatoa Lydia Raharsoa zay madama. Ary misy dossier an'olona saika alainay ato. Dossier? Dossier an'ny Vahatra Arivo. Zaza natsangan'ny ramatoa Lydia izy io 17 taona lasa zay. Fa ahoana? Fa tena tsy azoko mihitsy inspekteur. Toy ifantofana io dossier io fa misy inona? Ifantofana? Ka voangaikingana teo mihitsy zao nisy naony tany teo ioko. Ahoana tsara hoe madama? Efa nisy nanontany? Rehefa lasany. Nalena keriny tamiko teo. Oay le aza, tena tara loatra tsika inspekteur. Ohatray. Olo loatra nisy zany madama? Tovolahy eo amin'ny 2 na 3 taona eo. Ahona, sao de ity amin'ny sary ty? Io indrindra, ivahatra. Tena Vahatra Arivo marina zany inspekteur. Efa ela ve izy ny teo madama? Adiny ray sasany angambro zay. Fa ahoana inspekteur? Fa manino io tovolahy io? Misy fitorinana anankiroa momba n'io tovolahy io. Nanao eritreritra taman'olona izy ka tadiaviny fanjakany e. Andriamanitro. Ahona madama? Tsy niteny taminao ve izy hoe hoaiza? Hitady zay tena fianakaviana hono izy. Tadidinao ve ny adresin'ilay fianakaviany? Ndray aman-dreny ohatra e? Tena tsy tadidiko Efa ela loatrako. Efa 17 taona lasa nge. Zay efa miveritsaina koa. Any anatin'le dossier an-dolo le izy. Ny zavatra tsaroako zao de ny reniny anatitra azy io teto. Nanana problème be le reniny. Nampalahelo mihitsy. Le anaran'le ramatoa aza tsy tadidiko tsony. Be de be koa ngeny ankizy karakaraina eto e. Efa 100 maheriko. De Vahatra ve zany e? Vahatra zanak'ioby. Tena izy zay e. Inspekteur, dia ahoana zany ny fomba hitantsika azy ka? Tsy maintsy hitantsika foana iny brigadier fa aza matahotra ianao Ono so de lasany amin'le dadabe any ambanivohitra kosa izy. Dadabe any? Dadany indray ny angamba raha tsy diso Ndraso fa omeko anareo ny adresiny sy ny anarany fa mpiray-tanindrazana amin'le reninay izy zay natadiavako azy. Tsy ary misaotra madama. Tsisy fisaorana tompoko. Velomana ianao madamo. Velomana reo inspekteur. Eto aho vao manomboka mitantara aminareo mpamaky sy mpihaino indray noho ny fiovan'ny fihetsika jery vadiko izay hafahafa be tato anatin'ny andro vitsy izay. Miasa saina lalandava izy. Indraindray mandinika rehefa sendra tsy mijery azy toa te hiresaka fa tsy za. Ny farany tsy taoriana zanakay tamin'izay. Fa hono ary oby? Ahoana marina moa ny tantaram-pianakavianao ty fa toa mbola tsy fantatro tsara. Ndre? Ina koa no mahatonga anao an-tany izany efa 4 taona ty aoriana ty? Tsy voalazako taminao ve fa kamboty ary vavitokany. Ary ny tanindrazanareo ka? Angamo tsy efa nazavaiko anao hoe dada avy any Ambato. Neny avy aty Antananarivo ihany. Ary ny vadinao? Vahatra. Vahatra? Vahatry ny aina mandimby Arisoa no anaran'le vadiko maty, dadan'ny Vahatra. Ay ve, de avy aiza izy ka? Avy any mahitsy any daholo na ny rainy na ny reniny.
mbola velona tany ny rainy renitsika asianao vao hoe ny vady reny. Amin'izao ka Amin'izao aloha tsy fantatro tsony ary tena nanenenako ny tsy nijery azy tsoniko. Fa inona no antony anontaniana ho an'izany rehetrarehetra izany? Sa hoe ilazanao hoe marary mba afity alala fotsiny fa izao Rioby andeha maraina izay sy brigadera fetra rapitso mety hariva be vao tonga ka tia misy vola fanampin'ilay evidiananao fanafody aloha raha mbola tsy ampy iny dia ho hitako eo ihany rapitso rehefa tonga ahy. Misaotra tsy maintsy rina ihany no hividy andreo rehefa avy mianatra. Brigadera fetra eny tompoko. Aleo tonga dia ny lehibe amin'ny fokotany avy hatrany no atontsika. Marina zany inspektera. Tia zao ny boroboko tany. Tsy ao tsony efa valy taona mahery ingony zany izay le hoe ravatry ny Rina Felix. Dia ahoana zany inspektera Ka aiza nefa hono ny tranoniko. Mbola midina amin'ny ry lalana ambany riony. Ry ndao ary fa lasa izakony izy. Ny trano lehibe mitokana voadidina tamboho ary farany atsimo. Teny ry zany inspektera. Andao toizana ary feno bozaka maitso manodidina io mihitsy. Tsy mahagaga ihany koa ny efa tsisy olona tato efa hatramin'ny ela. Tsy miditra vavahady ty fa tonga dia miditra zany ko. Nandoranga zao ny tena trano Ntaolo amin'ny inspektera. Tena marina mihitsy. Jeronge tena trano be mizinezina nefa dia tsisy mpandovako. Tsy mazava mihitsy zany. Ny tanàna olobe. Dia ahoana inona atao zany inspektera? Ka tsy maintsy miditra ao tsika. Meo daholo aloha reny fanalidiny aminao reny hoe andramana. Aiza daholo aloha mijaly neto anao sofera. Zay dia andraso eo fa omeko ny volanao na ohatrinona na ohatrinona fa aza matahotra. Raha araka ny fanazavan'le kialakely nanondra-kanana teo dia ery ambany ery le trano andraso hoe tazamiko avy eto ambony eto. Io mihitsy le trano ka trano Ntaolo. Tonga aty amiko any aty tanindrazany dadako ary ohatrany mangina be ary ohatrany misy fiara mijanona nge eo amin'ny lalana io zany. Andraso hoe misy olona anankiroa ireo tokotany ireo. Sady lehilahy. Aleo hiafinafina aloha sady aleo manatona akaiky dia vita hoe izy ary reo Zay fa nivoa ty inspektera. Marina zany brigadia. Zao ianao misava ny efitra rehetra amity dia za ry amin'ny ilany. Ay tairo ary. Ay marina. Tena nitsofoka ory zareo. Fa inona raha ny tadiaviny?
Tena maimboboana be ato zany korotandamba ny feno ato. De lakozia ty tena efa ela tsy nidiran'ny olona ty trano ty ka vovoka fotsiny tena matevina. Ka ahoana brigadier? Nisy zavatra hitanao ve? Ohatrany tsisy ninina raha ny ato ambany ato aloha inspektera. Ka andao indray ary akatra ho any ambony. Ndao ary. Mino fa raha iafina izy tsy maintsy ho any koa teny foadiny ray zay nidirandry zareo tao fa inona ary no ataony eo mpangalatra veriny sa reny fa mivoaka to tsy nitondra na inona na inona ary andrasy modelana aingana aloha. Inspektera, ahoana zay? Tena tsy nandalo taty mihitsy izy raha izao fahitana azy zao ka. Zany mihitsy rangako. Tsisy olona efa ela be nge ny efitra rehetra raha fizika azy. Zako mba manao an'izany brigadier. Ka andao aloha tsika andeha ary. Any akafandray tadiaviny. Ka andao ary. Fa izy ny tadiaviny. Reny fa niakatra ao anaty fiara. Ary maninona nefa mora arahako andraso fa saiko raha sofera taxi. Zay rangano ataoko afatarako ny tena marina. Sofera. Isy fiara ipotra amin'ny lalandry iny arao moramora avy ato rina naiza lehany. Tandremy enao sotazany sa mody amitsaka ato rina ato. Laso fotsiny rehefa mijanona izy. Ary to mijanona eo anoloan'ny postry ny polisy. Tena polisy zany reny dia inona raha ny tadiaviny ohatran'ny dadabe tena tsy azoko mihitsy. Ohatray azafady, ohatrina ny volanao fa aleo tonga dia omeko fa manjary lasa miandry ela be eto ianaoko. Fa lasa aloha. Eny ary inspektera. Iny fa nivoaka le ranga anankiray. Ary aleo arahako indray. Iny fa nepita. Tsy mitondra fiara. Akaiky izany ny alihany. Jereo fa iny fa nepita fandrony indray dia mandeha mahitsy be. Eto ny tena tandremana so tratra eto ela. Aleo manaraka vodorindrina. Izy aloha nge tsy mierikerika mihitsy. Tena polisy tsy mahay vendrana tsy. Jerety iny dia nidina akavanana. Dia mijanona eo anoloana io vavahady io. Trano ny ve zany io iny fa niditra ao. Tsy lavitry ny fiasana kosako 2 kilometra raha misy. Dia inona reno ataoko aleo rangahy hijanonako eto lavidavitra eto ihany mbola mivoaka ao iny.
ahoana ianao izay tato io bia? Mbola reradreraka e. Ianao mba tafody aloha ihany e? Nalady tafaverina ihany ka. Tsy namokatra no nataoko. Fa hono fa angah mbola tsy azo le fanafody e. Efa azo ka, anankiray sisa. Le izy zany? Ty farany ty. Rina! Rino! Ahoana ry dada? Ty aloha ny sakafonao e? Eny misaotra, apetrao eo. Mandehana aloha ana ka vidio ty fanafodin-drenonao anankiray ty. Ka zao nga mbola misy farmasia mivora tsy amin'ny roa e? Ka mandrapatonganao any dia efa miroa. Mandehana tongotra miadana e. Eny ary, andraso fandeha. Foatiny ray latsaka indray zay midirany tao. Za zany efa noana mihitsy. Andraso. Iny misy olona mivoaka avy eo. Saingy tsy le rangahy ty fa totovavy kely. Mbola tanora. Zanany angamba. Iny fa ny Villery. Randraso rako e. De mody dongo kely rehefa le aroa ery. Zao. Andray azafady mato mizelona. Narary nga ny sandronao teo? Tsy manenaka. Za koa mivarina be ka. Ty le taratasy fa latsaka. Arono a. Ho aizy ndry zany no tao mandeha aingana be. Hividy fanafodiny le mamanaity Salamaria amin'ny farmasia ry a. Ohatray. Ray lalana ihany nge tsika raha izany e. Angay ianao koa any? Andeha vidy fanafody nify. Marary be mihitsy ny nifiko. Zay no nahatonga variana be teo iny e. Manaikitra zany zao nifinao? Tena manaikitra be mihitsy fa raha alina zao vao tena manao. Raha za ianao esorina. Ny amany tsy nanao an'izany fa nesoriko mihitsy vao nijanonako. Zany ve? Tamin'ny herintaona. Ho alana mihitsy tokoa ngamba ny mety e. Tonga sika. Io fa ny voly mihitsy ny farmasia. Tonga de vidio aloha ny amin'ny mamanao e. Ty mba hanovy an'ity fanafody amin'ny ordonnance ty azafady a. Ty ary ny volanao tompoko. Oay. 5 alina ve ny vidin'ny fanafody io? Latsaka kely fotsiny. Fa hono a? Fa inona ny aretina mahazo ny mamanao ka? Fangaroaro be le izy e. Ary ny fanafodinao nga tsy vidiana? Ay tokoa moa. Inona zao ny tena angana? Lozy ty fa tsy fantatro akory. Mbola tsy narary nify hatramin'izay naina koa. Diclofenac, ibuprofène na asa zay tianao? Zany mantsy nody fanaintainana? Ay, ibuprofène ary. Ray boaty. Tena raha ty fa vidiana fotsiny ihany ranga. Fa nareo zany ety amin'ny manodidina ety koa mipetraka? Tsy teny ety ka. Fa hono a? Iza ny anarany raha tsy mahadiso? Rina no anarako. Rina? Ary ny anao mba iza? Ny anavy? Arivo. Arivo? Mba hafa koza ny anaranao zany? Tsy de mbola fahenoko loatra? Zany ve? Mbola mianatra? Ie, mbola mianatra. Zay aloha fa velomy arivo e. Epiteto a. Ary nge ny tranonay e. Ay moa, veloma ary riny e, mandra-piaona. De ahoana zany zao ny programantsika ka? Ka tsy maintsy tadiavina ihany izay misy an'ilay ravahatry ny Rina Félix aloha brigadia. So manko hoany no misy an'ilay olona tadiavintsika ko.
satria izao no mahagaga hoe naninona no lasa niala tao an-tranon'ilay olona nefa trano be io. Ay, ka andao ary. Andao. Andeha hiverina ary amin'ilay trano aho ka. Nefa ngeka mila fanalahidy maromaro amako azy. Dia aiza nefa no ahitako an'izany. Andraso. Nisy namoty varavarana ity. Misy olona atao trano ato izany Vadra, vahina ihany mbola ataonao aty? Misy akanjoko kely alaiko aty. Tsy mahazo miverina aty intsony ianao. Mba fantatrao moa fa tadiavin'ny polisy ianao amin'izao fotoana izao. Fa maninona e? Zaniko. Ianao nga no nitory Ny zanak'i Rasoary sy Saondra no nitory ianao tamin'ny zavatra nataonao azy. Ary any amin'ny hôpitaly Rasoary efa efatrandro izao. Mitady ianao atraizatraiza ny polisy rehefa tonga teto. Ary zany n'olona tadiavin-dry zareo tonga trano mahitsy any trano dadabe. Fonja miandry anao raha vao tratra eo ianao e. Ary mety gadra mandra-pahafaty aza raha maninona eo Rasoary. Misy voadona mafy mantsony ao amin'ny lohany tao noho ny vonina nataonao azy. Zaza nanonitra noho ny eloka nataonaoko, fa nafody aman'alina nateriko any amin'ny hôpitaly isan'andro. Ary aveny mihitsy za io izao. Mba sainao moa zany. Eny e. Tratra angambaniko. Aleo ahigada amin'ny eloka nataoko e. Fa tsy maintsy hita kosa le tena reniko nahavitana anary aho. Ary ny antony nanaovany an'izany alohan'ny hitirako ny varavarany fonja. Misaotra anao ary miala tsiny. Allô? Manahoana ianao Madame Lydia, inspecteur Rajery ihany ity. Manahoana ianao inspecteur? Ono efa teny amin'ny hôpitaly ve ianao Madame Lydia? Eny tompoko. Vao avy mihitsy azao nanatitra ireo fanafody sy ny vola 10,000 ariary. Ay, misaotra anao. Ary mbola tsy misy vaovao momba ny Vadra ve? Mbola tsy nandalo izy? Tsy mbola nandalondalo mihitsy izy ka hatramin'izao. Aoka fa ilazako ianao raha vao mandalo izy eny tompoko. Veloma ianao inspecteur? Vadra, mandehana miala eto ianao e. Tsy te hanolotra anao manam-pahefana. Misaotra andao ary ny eny tsy nanitsoka. Ary mametoky ianao fa tsy verina eto intsony. Misaotra fa nisolovaika be dehibe tokoa ianao. Ary navita be lavitra no ilay reniko niteraka azy angamba. Veloma ianao. Vadra, ty misy vola kely meko anao. Misaotra petsaka ary neny polisy ary niverina taty ambanivohitra taty andry zareo. Ary avy ao amin'ny birao ny komina angizy izany mailo elahy. Andraso aloha idifinery. Soa fa tsy nahita fa be olona sy fiara mivezivezy zay reny fa lasa. Ary aleo tonga dia andray taxi borosy miana avaratra eto ka.
antitra tany amin'ny masoandro rombody nge zany le ravahatry ny Rina Felix no nipetraka zany valy taona lasa zay noho ny efa fahanterany sy izy hoe tsy nisy mpikarakaratsony marina tokoa zany ary maty rehefa tonga teny 3 taona zara mandinika hoe nisy nanofa zany ny trano fa nalefa nandeha daholo ireo mpanofo ireo taloha kely nafatesany zany hoe 5 taona zany io trano tsisy olona mipetraka tsony zay mihitsy ka raraka ny fanadihadinana atao tamin'ireo mponina sasany efa nahazo azo taona sokonjokony de hoe nanana zanaka lahatokany ravahatry ny Rina Felix fa maty niaran'ny lozam-piarakodia zanany io ka mbola no nefa ny vinantony sy ny zafy ny vavy kely zany fa to hoe tsy mijery azy mihitsy angana tena mba mahagaga zany brigadia ka zay zany zao nge ny ranoseny mahita am-pelantanantsika momba n'iny inspektera de ahoana zany ka raha no momba ilay tovolahy zany de tsy maintsy any amin'ny madame Lydia ihany izy no andrasatsika fa mety iverina eny izy ary mety hitady an'io dadabe an'io ihany ko ka izay ane brigadier no nanafarako ny lehibe amin'ny fokotany teo raha sendrany mandalo eny izy nisy nahatsara azy ihany aloha tsy nandehanako taksi intsony fa nandeha tongotra ary aloloha miafinafina ihany de miakatra avaty amin'ny tambo ambadiky ny trano solo fa mitokatokanako nyity trano ty sady tsy de be mpandalo zay ary aizy ireo laky lehibe netika ireo reny mantsy no niverenako tany an-tranony eny tany ty eto aleo andramana tsirairay amin'izay zaikosa fa ny vo teo amin'ny fanalahita 5 tadidiko tsara tika ary aleo hititraingana amin'izay de akatona ay maizina be sady maimboana ato zany zay mazava lala tsara lava be ty manoloana ty varavarana 3 havanana 3 koa ny amin'ny akavia ary efa tsy mety dolo ingy izy zany andraso hoe jerena tsirairay am'izay fona tateraka aleo hiakatra any ambony rangaha mahakonolo koa nyzany trano zany marina raha mba hipetraka rery ato ty misy efitra kely mitanatana be to tsy de misy zavatra mahaliana ato jereo vilany lovia efa arafesina sotro de kopy sy ny sisa hita amin'izao zany fa lakozia ty hevitra ty lakozia any dadabe nga matato ary ty hevitra anankiray ty ohatray tomidy aleo aloha ampiasaina andray ny pasiparto
vo azy. Inona indray reno ato e? Tena vovoko zany marina, bobongolo be daholo ny zavatra ato. Zany efa tsy afaka ny amo varavarankely. Zay fa niala zava ihany ka. Oay, tsary lehibe amin'ny ririny itsy. Ao anaty kadra. Toy iza. Tena za io. Andraso hoe ampitoviko amin'le sary aty amiko aty, le tao anaty dosie. Tena mitovy mihitsy ka. Fa ty amin'ny kadra ty mbola tanoranora kokoa. Andraso efa misoratra eo ambanin'ny sary io. Iza hoe Vahatrinena Rodolphe. Misy daty ihany koa. Sary efa tamin'ny 5 taona lasy ty. Mazava ho azy aloha fa tsy zay. Ary 13 taona ty tovolahy ty tamin'izany. Zany hoe zoko kely taona fotsiny zao sariny zao. Midika zany fa any amin'ny 17 taona any olona eo amin'izao fotoana izao. I dada. Tena le dadako io. Vahatrinena Rodolphe. Indriseur dada. Tena maty tanora zany ianao raha azoko tsara. 20 taona ianao maty satria vao 3 volana ankibo tsy nahita maso anao akory. Zao ndray le reniko nanary te ny entanato io. Fandriny ray seza ray ary latabatra ray sisa. Efa bobongolo daholo. Andraso hoe ohatrany misy vatakely misisika eo ambany fandriana io. Aleo ahisako ty faravary ty de takariko raha takatro. Zay azoko ka. Tsy midy ty vatakely ty. Inona reno ato? Sary daholo. De valopy ray lehibe misy taratasy. Izavy reto amin'ny sary reto. Ranga lehibe sy ramatoa lehibe ray. Andraso hoe misy soratra ato ambadika. Aleo vakiana. Ravahatrin'Irina Felixa sy Rapodin'Irina Paoly Arsoa. Teny dada be sy neny be reto zany a. Dada be. Neny be angamba nefa maty efa ela. De lasa iza nefa dada be. Efa maty koa ve? Ary ty sary ray ty. Sarina lehilahy ray sy vehivavy ray mifampiondakondana eo ambody hazo. Mitovy amin'le sary aty amiko reto. Andraso efa kiny ty soratra ty. Vahatrinena Rodolphe sy Irina Obosoa. Daty io. Eritaona talohan'ny nahaterahako. Dada sy neny. Voaratsy be inspektera.
ahoana izay brigadia? Tsy mahatsiary tena tsony le ramatoa Rasoary eny amin'ny hopitalo ony de tsetsy mihitsy zao raha ho fatana ho velonako. Tena raha zany brigadia. Ahoana efa fantatry madame Lidiave? Efa fantanika. Izy nge mandeha amin'ny hopitalo foana isan'andro e. Tena mampalelo le ramatoa. Lany vola be amiditra an'le vahatra. Ka izy ve nahita aza moa anana vola ikirakirana io marary io e. Tsy madame Lidia ihany. Voatery manofa hotely atoriana ty. So aloha fa misy an'le volany menina eny ary andraso fa ato vao andinika milamina ty taratasy ty. To mihidy be ato anaty valopy inge izy zany inona ho nyzany lazainy ato? To taratasy tombam-pananana. Tena ny momba ny fananany dadabe rehetra ty nosoratany ato ty. Andraso hoe fanolorana nosoratako androany fokotany kominina mahitsy izara vahatry ny Irina Felix tiraka tamin'ny tao karapanondro laharana te manao zao taratasy fanolorana zao. Ny tanàna rehetra eto miaraka amin'ireo tanimboly sy ny tanimbary rehetra ho tany saiko manaraka eto. De ao oay evo tanimbary 5 sy tanimboly 5 reto. Aloha toizana ihany raha misy tsy maheo atsony dia atolotro ny fahatry ny aina rodolo fasanako lahy tokana. Ka raha sanatry misy tsy maheo azy koa dia atolotro an'izay sanany natirany ny tanàna sy ireo taniko rehetra ireo. Manakery ty taratasy fanolorany ty ary nataoko androany fa noho ny efa fahosako ka avelako an'izay taranako. Misy ny dika mitovy efa mipetraka any amin'ny kominina mahitsy. Tsy azo nizaniza savaina fa tsy ireo taranako ihany. Sonia raha vahatry ny Irina Felix. De misy anarana sonia ny vavolombelona telo koa ato ary fitomboko ny fokotany sy ny kominina. Zary zany reniko zany to lany andro mirenireny fotsiny aty. Farany de ho kobo ny polisy eto ihany. Oay tsy ty aloha ty ve le sipandre mandeha tary amin'ny farmasia. Tena izy ty Irina. Izy mihitsy ty ka. Tondra kitapo de saika tsy fantatro. Andeha hianatra angamba. Aleo arahako indray. Ndry to mitsofoka ao amin'ny biblioteka. Tsy olan'izany mitsofoka ao koa zany lary vahatra.
Ay, ry nakatoirandry avy nakaboky. Aleo rangaha tongotra iny mba afaka mipetraka eto Kakindrivy a? Malalaka io ka afaka mipetraka ianao. Ndry fa ay ve arivo e? Za ihany manao Ndrina. Manahoana ianao? Nanahoana le reninao? Tena mbola tsy niova loatra e. Aretim-poko ngeno mahazo azy e. Ay ve? Ary ianao nanahoana ny aretin'ify? Ka efa nisy fiovana kely. Manao biblioteka tokoa nga ianao? Fa izy arivo mianatra e? Any amin'ny université privé ihany ka. Za iny akatso. Ay. Fa inona filera taony arivo? Médecine. Mahazoto be kosa. Mbola firy taona izany? Ary ny Ndrina anao taondry? Manam-paniriana nao andreny détective privé reny aho. Polisy miafina ve? Fa inona koa no mba hitiavandry an'izany e? Toy ny itiavanao anao dokotera ihany ko. Ny dadako efa polisy no azany, ary te handimby azy Tena tsy diso ny eritreritro fa zanak'le polisy tonga tany ambanivohitra ny tady aty. Nefa nge sipa kely mahafatifaty saika mba nahafinaritra. Ary toa tsy miteny tsono ahy arivo e. Sady mierikerika fa misy olona miaraka aminao. Tsisy ka. Ary ndringa misy olona andrasandry? Zanga dia manana namana fix izany e. Variana amin'ny fianarako sady sahirana mikarakara ny reniko tsy salama e. Fa efa ela ngany tsy salama izy? Ie, efa mataonany. Ohatry ny aretina mikika azy mihitsy le izy. Ary ny reninao miasa? Manekay no asany. Mpanao lamody sady mpilatro e. Ay ve? Tia kosa zany tsara tarehy be izy e. Izy aloha tsara e. Saingy tsy fahatato efa nitatahako ny atsy ny tarehany zao. Fa hono firmena danareo? Lahatokana ka. Mitovy zany sika. Za koa vavitokana. Iarivo angamba tsy mba mahatsiaro rery fa za dia sorena indraindray. Tsy mba manana raita-po ve rangako. Nenonay tsy afaka miteraka tsony amin'ilay marary fo. Fa hono? Fa firy taona Ndrina zao? 17 taona handray 20. Ay. Ary arivo? 12 taona. Raha mba nisy anadana raha vavy sao mba nisy ny fampiresana sy fampitantarana zavatra. Fa inona indray Rina? Mitovy any antsika enao aza sambatra Rina. Za ty sady tsy hatrano indray tsy hatrano indriny. Onjonjoko za samy rery ny fiainako sao sady. Iarivo? Fa maninona ianao taony nalahelo tampoka teo e? Ka tsy maninona. Se hoe ty sary amin'ny porte-clés andrity mba jereko. Ay ve, sarinay telo mianaka kely ty. Ny dada dia neny, dia za. Tena nga polisy mariny ty. Nenonareo ty ambadika ty? Neny io takotakonao ambadika eo io. Fa ohatry ny andeha angamby arivo sao dia mila neny. Andray. Lany andro ampiresahako teto fotsiny ianao. Tsy maninona ka. Mahafinaritra ny ara-ny tafatafa taminao. Mahatsiaro rery loatra isan'andro e. Manaraka indray zany efa hono? Rovindry no iveriny eto indray. Laribia moa androany? Somary iva angamba? Angamba sa tena ho avy? Tena ho avy ka. Eny ary, velomy Rina. Amin'ny zoma zany Velomy arivo. Tandriny fa ohatra mitady ho latsa-pitiavana amin'ny Rina ngela zany ny vady. Izy aloha tsara tarehy sady tsotra. Saingy aza adininy lafa zanaka polisy Rina. Ary le polisy manao aza lambony lamitsy ny rainy. Indrisy mantsary lahatra.
manao any ny ato efa mba nisy fiovana kely kia ay kosa ndry fatoatra ny falivalibika ndry zany androany a tao velo kery ry fa nisy inona tany tsisy neninona ka fantatro nge efa mba nandalo tamin'izao fiainana izao koa taloha zany ve eno a efa hoe tsisy inona akory neny a idry nisy namana say fotsiny a sendra mifanena tamiko tany amin'ny biblioteka tany fotsiny namana lehilahy ie iza ny anarany Iarivo tsotra sady tokana oatra koa izy la tokany reniny ay ve eny mifaly rehefa manana namana ianao fatandremy tsara fotsiny fitondran-tena anaka mbola mianatra ianao endrery neny a aza matahotra ianao Allô, Madame Lydia? Izy indrindra ty tompoko. Inspecteur Rajery any ty ahono efa renao ve ny vaovao? Manao any ianao inspecteur? Vaovao momba nina moa zay? Andriamanitro, tratra ve fahatra? Ka izao maty le Ramatoa Soary teny amin'ny hopitaly, avy niantso ateo ny zanany. Maty? Oviana? Vao adiny indray zay koma de tao, tonga de maty toa hoe raha niangona tao amin'ny atidohany anga. Andriamanitro, ho avy any azo de zao inspecteur? Manahirana izy ty brigadier, lay zanany nefa ty tsy hita foana. Loza nge zany inspecteur nampalahelo le Ramatoko. Tena gadra mandra-pahafaty angamba ny miandry an'ilay zalahy inka. Fa ahoana inspecteur? Ahoana zay brigadier? Ahoana zany zao miprogramantsika ka? Ka izao tsy maintsy hiverina any amin'le tranony dadabe antsika angamba ka tonga de miomany ianao iny ary inspecteur? Inspecteur? Tsy nahatsikaritra zavatra ve ianao inona ohatra inspecteur nisy olona niditra tato fa ahoana ka? Jereo reto ditongotra reto jereo akoatran'le atsika ro lahy taloha ary raha azoko tsara nge zany vao taotaorianantsika reto ka tonga tato zany vahatra ane mety ho zay mihitsy ary miakatra ty ambony de hitanao ny ditongotra io mahazava be sy miavaka amin'reto vovoka mateviny reto io jereo faladiana io tena marina zany inspecteur ndaso aloha laiko sary ary zay ka zao aloha tandremy so mbola ato izy aiza aloha mibasiko teo aiza moramora anao brigadier jereo ty varavarany ty ohatra nisy nanapitsoka ihany koa marina zany tsy mity tsara ka ao ianao tonga de andakako azy brigadier tena tsisy olona ato efa lasa izy mety efa ho maly na ho fakomaly angamba izy ny teto inspecteur ahoana indray misy vatakely mipetraka eo ambany fandrina io jereo io sytony hoe brigadier sytony hoe tsy mihidy ty ohatray inona ary ny ato ndaso foana tsisy ninina ka nisy zavatra tao anatiny fa nalainy daholo brigadier de ahoana mety ho vola ve sa asa mety volamena? Asa nisy taratasy angamba fa to mbola misy potika taratasy tavelany ireo reo eny tokoa marina zany inspecteur andotsika ndre brigadier de ahoana ka izao natao ho tenenina mihitsy ireo mpiasa ny fokotany hanao andro maso n'ity toerany ty angamba sy tazana lavidavitra eny so mbola miverina eto inko marina mihitsy zay inspecteur aleo aloha mody hipetraka kely eto vao manatiny inka
io fa mierikerika. Tena tsy tonga tamin'ilay fotoana angamby arivo. Manao ny Rina? Oay, iarivo. Naveriko fa tsy ho avy ianao. Efa ela be nganony teo. Andrazo lomody hatsavaina. Voaingakaingana teo ihany ka. Mipetraha e? Rina? Mety ve raha tsy etontsika no miresaka fa any amin'ny toerana milamindamina kokoa? Eto toa be olona beko. Ay, tsy manina ka. Amita an'ity devoir ty amin'izay boky izay dia andesika. Andraso alaiko vetivety ilay boky mba tsy jereo kely raha entako reto. Mandehana fa andrasako e. Tena fonina ny Rina izany maneno izany. Izy anefa ry lasa. Sa tena miinsista be izy izany. So dia mba anireny marary ary. Andraso hoe jereko vetivetika. Izy izany e. Ity. Tena anireny mihitsy angambo ity. Vehivavy sady misy anarana hoe Neny. Andry. Ary ohatra mitovy be amin'ilay sary aty amiko izy izany e. Marina. Fa iza no anaran'ireny Rina? Andraso hoe ho savaiko netany. Oay, iny Rina fa niverina. Azafady fa nampiandrela. Mbola ny savana le boky. Fa misy inona? Nanino ny fonanao sady miinsista be dia saika ho jereko. Andraso hoe? Tena neny mihitsy ty. Io ve no mamanao Rina? Nanina ndray ary. Io izy marary indray angamba tsy afaka andeha amin'ilay programantsika teo tsika ry arivo miala tsiny. Tsy maintsy mijery azy Tsy maninona re fa hono Rina. Iza kay ny anaran'ny mamanao? Neny ve? Ioby. Ioby raha izy? Ny Rina Opiso. Fa hoana? Fantatry arivo nga izy? Tsy fantatro ka. Andriamanitro. Tena izy. Tena le renitro nanary Zana ny ve zany Rina? Anabaviko. Tsia. Iarivo. Fa maninona ianao e? To tsembo-dratsy vetivety teo re Sa le nifindray? Kay. Le nifindray mitady anaikitra. Marary. Miala tsiny ry arivo voatery andao anao Tsy maninona ka. Mandehana vonjeo ny reninao. Velomo Rina. Mandrapeo ny arivo. Andraso. Ty ny laran'ny findaiko raha tsoinao misotra. Tena tsy naboziko marina. Rina ve zandriko? Anabaviko? Ineny. Ioby. Tojo mitanjoko azany zao. Le reniko ny tadiaviko. Tsy maintsy mahitanao ary neny Ioby Ifanatro tava mivatana aminao Ela ny ela. Tena fa avy arivo. Fa maninona ary. Inona nanjo azy tampoka teo? Sara le nify tokoa ve? Andraso aloha jereny Neny. Saina valim-barina ane zany zanako zany fa misy inona hony tsy misy neninako. Itsikitsika ny anaka tsy mandia foana fa ao raha sady fantaro fa zany polisy manana flair. Ty dadiko. Ka marina zany misy namako izay andro dada. Namana lehilahy? Ay ve
ka nahoana ny tsy hoentiny eto ka andrasy fa mbola hoentiko izy raha hitako ndry fa ngatsy hita tato ato tsy de hitako tsony iziko tandray moa ry anaka fa tsy azo atoko isany zany de izy anao anarany Rina Iarivo fa kely indray zany lasa aloha fa eo nareo mianaka ka za koa iandry an'ity raha mafanana ny ty afanakely fotsiny de andeha hianatra efa mba tsy de maninona izy fa 2 andro azo tsy niakatra eny ary teo voe fotsiny izay ilainy rehetra de afaka mandeha anao Polisy Rina zany sisanao atoka tao anaty termosy ny rano eny de andeha mandehana rehefa efa tsy maninona ay mandrapeo narineny eny anaka ko Rina fa lasa andeha hianatra aleo aloha tify tsara vao miditra ao ka zay angamba atosika moramora ny vavahady de hitsaikotsaiko raha inspektera raha mitady any efa za ty atoltrany fa mba sasa maty any ko nity za ty ely zany fa aloha hiditra amin'izay Sambahiny angamba nisy zany to sady birao ihany ko birao nga polisy ve andraso hoe zavaiko reto tiroary reto ty eto boleta ny dadany Riny ty aleo entiko fa tsy fantatra ny tampoka ary aleo hiditra tsy amin'izay mino fa ao ny efitrano fandriana sady misy olona ingao zany mitsaitsaika moramora de atosika moramora ny varavarana Rina ngazo miveriny zao oay aza mihetsika namika polety ty atanako ty Andriamanitro tena jolave mpangalatra ve andraso isoroko ty sarotro manarona ny lohako ty ahitanao tsara ny endriko zay hitanao Andriamanitro Rodolphe ve ty manofy asa marary be angatra sa matoto Rodolphe ny vady tsy manofy ianao ka olona no fa mandra ty manoloana anao ty raha matoty saingy tsy Rodolphe fa ivatra rivo kely le narinao fahiny tany amin'ny zazakamboty natakalinao nga polisy Rina ivatra ve ty ivatra ve ianao angalasa jiolay ianao noho ny nataonao ihany ka reny mpandositra didy ty tena de zao sisa tsy mendrika no velona de sanao ve sanao nefa de sy lakinainao zao sisa tsy maty vatra tsy te hainao akory ahy tsisy reny mahavandoza ohatran'izany ianao ny reny mahafozanaka mandrakizay ianao rery eny ry vatra vonina ny faty efa tifiro ary sady efa marary raha teo koa hatram'izay nalansananao ny saraka tamiko izay sy nafatezandrainao ary le zokinao vavy inona moniny amiko ry vatra tifiro ary ahy vonoy re anako efa diso ahy fa inona nefa natonganao nanao azany inona de verinao vidinao avy eny aleo zany ho any vonoy avy efa zay no antondianao
tena tsy sandray mangovotra ny tanako fa inona nefa lazao inona nahatonga anao nanary tany amin'ny Zazakambo tsisy pia na fonao mandrakizay tany satria tsy nakasitrahan'ny jery vadiko ny rahanay mitaizanao sy Rina miaraka eto naditra be ianao na herisetraka natahorana zao dia andratra Andrina zay no antony rery vahatra nata izany ara tena fonao tokoa ianao no adala rineny mifona rery vahatra mifona re ahy naleoko maty niaraka tamin'le raiko sy ny anabaviko raha izao no nizavanisy tsia fana manindrona piata mitratrako ato zay fa adony ary ahy ataovy toy ny efa maty ko to any dada sy ny zokiko vavy veloma ianao tsia vahatra andraso miverena re ianao andray tena lasa ihany izy tena nanenenako nanenenako Andriamanitra misy olona zay izy agnampo izay miveriny izay oay tena misy olona tany izany Rina ianao ve neny fa misy inona rineny maninona ianao mitomany be toy izao fa misy inona fa naninona ianao no miveriny ny zavatra diniko fa misy inona ho ary neny Rina marary ahy neny vahatra tonga teo le zanako Rina vahatra izy eno zanaka ahoana koa tsy azoko rineny delira ary ve neny ty mbola ao ve izy teo hitanao fa izy zany tena tsy mazava amiko rineny Rina oay tena nitambotsitry neny loza marina miala tsy ny ary Rina lasa lo sofa nalady ny avina tato-mbadika tato saika tratrany allo dada tongava ty zao dia zao ianao fa safitry neny aty atrano aingana ie zay ry dada ka mbola ao amin'ireny émotion ao izy fa hono Rina inona marina no nitranga tany dataraiky anao tsara mihitsy fa nitsory aloha ny tena marina na feninareo ahatra izay tsy azoko ny tianao ambara Rina hay eno iary ahy azonao ambara amiko ny amin'izany taizy vahatra fa nahoana ianao tsy miteny taizy vahatra hatramin'izay hay ve zany ary tena tafiditra tao an-trano zany likala iny tena sa mihitsy zany ary so de mbola miverinao ary ny tady andreniny tonga de samboriko aleo aloha ody vetivety Rina tsy mialety ianao ry dada raha tsy fantatro ny marina polisy angamba ianao fa za koa mianatra polisy mampalahelo any reniko ay ve ka efa nananjanaka hafa talohako nareo tsy zanako zany Rina tsy mananjanaka an'izany jiolahy zany ahy fa zanak'iza zanaky ny andrery le zanany tamin'iza lazao ary dada fa zoko ny mahalala ny marina eny ary ka eno tsara ry anaka
toy izao ny tantara rehetra. Fanahoana kosa ry dada, nahoana ianao no manao an'izany? Nadinika be izy Rina, izany no tantaraiko anao teo izany ange, ary soa anao no kendreko anaka. Fitiavan-teny izany ry dada, tena tsy mety ny nataonao. Izany ve ny fitsaranao azy nefa fitiavako anao, tsy maninona ary. Ka manontany anao ary aho. Raha izany madirira toy izany, dia narinao koa vitanao ve nafoy nanatitra tany amin'ny zazakamboty? Tsy miteny ianao, ka ataovy eo aminao ary ny toerana misy an'iny. Nataonao nahatonga azy narary fo toy izao. Rary ny ve izany? Satria tsy nomenao safidy izy fantatrao fa tsy maintsy anaiky ny teninao izy. Aleo anderina, za no ivazavazanao etiko. Andehanao ny asako aloka, so miverinao an-tranao iny. Tandremo tsy mampiditra olona n'izy eo ianao. Lasa Inspecteur, nanaona ny vadinao ka? Mandreraka misy. Mbola ao amin'ny réanimation izy brigadier. Rina zanako no miandry azy eo. Mba miakarakely anao aloha fa za ohatra sao miverinao an-tran'olo izy lahy iny. Sady tena lozany brigadier. Lasa ny any ny basiko Aleo aloha hidina sakafo kely vetivety mademoiselle Rina. Eny brigadier. Maneno telefonako. Allo? Rina. Zay ihany ty fa izao? Iarivo ihany ty Iarivo? Eno tany amin'ny biblioteka foana jery andry fa tsy tany riko. Marary aty amin'ny hopitaly ny anay dia tsy afaka. Safotra tao an-trano tao izy. Zany ve? Miandry azy ato aho. Afaka mijery azy ihany ve? Iza anao? Ka izy tsy azo jerena fa mbola ao amin'ny réanimation. Onka dadanareo? Dada tsy eo fa lasa nody. Brigadier Fetra no miaraka amiko ato. Ay, Rina. Makanisa ty ambavady ianao fa ho avy any amin'ny hopitaly eny eo anao jerijereko. Eny ary. Manahoana arivo? Te hitsidika ny reninao Ka tsy azo-dianao izy. Na dia kely fotsiny aza ve ny ray mitompo maso fotsiny. Ndre ty fitiavany anyneny. Eny ary, nefa ao ambonao nge brigadier Fetra. Za zao lazaiko hoe hivoaka vetivety. Zao mody rao hividy zavatra izy dia mijorika miditra ao Andraso ary, mekary ianao aty. Dia eto miandry. Raha vao mahita azy midina ianao dia midira aingana. Dia mantiana mahitsy amin'ny lalatsara any, varavarana 217. Miandry ao Eny ary. Fa maninona koa ary ty arivo ty no matahotra polisy. Sady dada no mampatahotra sy mamenatra azy. Iny le brigadier fa lasa nidina.
hiditra amin'izay ty lala tsara be ty zany no andanako. De aiza ry endrena fa manofanofatanana ao zany. Ato izy midira moramora haingana diantsy ao dokotera. Tsy aleo no mijerijery eo andala tsara ihany, so miverina tampoka eo brigadiako. Eny ary fa tsy ela ianao eny neny indrisy neny mifona fa zany nahatonga anao niditra hopitaly ohatr'izao. Nyeniko tiako ianao nahitako masoandro, ny olona nampisaraka atsika mianaka tsy forano ary neny. Ary manena ary arivo izany tomitomany andraso hoe tsikolofoko eto. Mitomany be fa mademoiselle Rina. Brigadier. Diniko teo ny telefoniko sao de mba hitanao Telefona? Eno tsy hitako ka. Tena very zaniko. Iny nge zao ny verenako te. Ary maninona andrenao ka? Sa iza ny jerenao ao? Tsy maninona izy ka. Jereko fotsiny sao de taitra. Andao jerentsika sao de latsaka ty hoe ny finday anao. Fa maninona koa ary kala kely ty ohatra ny hafahafa be zany mihitsy. Andao ary hoe ay zary tena tsy aty tena very zany fa tay zary ny latsaka. Way fa iza koa ny olona nivoaka avy tao amin'ny misy andrononao nika ay iny dokotera angamba ka. Tsy manao table fotsy velively, manao blouson. Marina tsy le tovolahy iny. Ao eny nanjehako anika, aloha enjehako mihitsy iny. Brigadera fetra olona tsy tena lasa izy marina. Loza koa zany fa niveriny fahoiza ary arivo. Way tena kobon'le brigadia. Elandray de tsy ahazo akory zao ataviny lazo ve. Tena le vahatra mihitsy iny. Raso iny fa lasa midina mitotra iny. Zafady kely zafady tompoko, zafady kely. Ary aloha iviliko ty ty ary idirako ato zay eto aloha no mitsaka. Nakaiza izy teo lasa izary zay de fafanako. Iny fa lasary ary aloha ivoaka avy eto amin'izay de mahazo ny arabe. Baibay anao aloha brigadia. Tena tsy hitako fa neverinao fa iza nefa iny olona iny brigadier? Ka sao de le tovolahy niditra tany an-tranonareo nangalatra ny basindrainao iny le vahatra ve? Ka ijerenreninao nge nalehany tany ony ary olona le fatadiavinay polisy efa hatramin'ny ely ny tovolahy iny de tsy fantatronga zany ay ve ka tsy izy iny ka tsy le olona tadiavinareo iny ka tsy azoko nge zany ka inona fotsiny ary nalehany tatyndray asa tsy afaka hiteny kosa hoe namako tonga hitsidika ny ainy iny satria tady efa nanafatrafatra tsy apiditra n'izany izao. Hatramin'ny rainga inspektera ka raha tsy hoe falasanga mbola io eny ny fiaranka de inona reno ataoko hoe itsambikina ny tambo avary ambadika eto mizorony eto mety tsara zay izy zany mbola ao an-tranony ao to ao amin'ny salon itsofoka eto amin'ity varavarana amin'ny tanily tia
tonga ato trano a. Io fa mbola mikarokaroka zavatra ao amin'ny salon ao. Andrasako eto ambadika ny varavarana eto. Fô mivoaka avy ao, tonga de kapohako amin'ity langilangy ity ny faratony. Sa aleo aloha iantsony brigadier. Ndry fa maninona koa brigadier no mamono telefoniny. So de misy zavatra hafahafa mitranga ary hany. Ndasoany mihitsy aka. Inona ianao? Io ary fatorana. Ary aloha fatorana angana. Zay de asiana tapombava. Rehefa zany de anovako ny fanamina maha-polisy azy. Sahy ao tsara. Ary andraso aloha hijerijery olona. Ho arosoko ty anaty vavady ny fiara. Ny vodiny no alefa aloha. Eo. Ary bataiko nga inspektora raikiriko dia afatratra atao anaty malina rera. Zay. Ao elahy zay. Ary lasa andeha hitsangatsangana kely any ambanivohitra antsika miresaka. Tsy miverina ihany. Fa ahoana ary? Ny telefoniko moa ty tsy hitako. Mademoiselle Rina, mba ampindramo ange ny telefoninao etsoko andrainao e. Tena tsisy crédit tsony ty brigadier. Ka leo ary lo iantso azy vetivety eny amin'ny taxi fonina any ivelany a. Eny ary. Vetivety any a. Tena mitaitaina be azy zany ko, marina. Fa ahoana marina ary? Fa ohatry ny mahagaga koa zany zavatra zany ka. De lasay zay arivo teo e. Maneno indray ny finday ako. Allo? Rina? Iarivo? Fa izy ianao? Zay eto zao vao... Ianao rery nganao? Lasa nitina ny telefony nandatanay any brigadier fa tsy hita ny telefony fa very teo. Rina, mila anao sao de zao a. Aiza? Aty e. Omeko anao ny adresy. Lavitra ihany aloha. Ary neny ataoko izy? Mbola marary be nga izy. Izy aloha nolazain'ny dokotera teo hoe tsy de maninona fa mbola matory be izy. Tsy avelan'ny dokotera ho tapatapaina koa. Zava-dehibe miankina manaina koa ny ilako anao. Ianao rery tsy miteny amin'izaniza. Miankina manaina? Tsy azoko. Fa nga ianao marary? Zay fotsiny ka ho avy ianao sa tsy ho avy? Honare izany. Ty ny adresy alefako SMS. Asay vijerijereny brigadier aloha ny eny. Lazao azy fa misy zava-dehibe tsy maintsy andehananao vetivetika, zay. Andre kakiko. Fa ahoana koa ary zany? Ty le adresy. Mahitsy hony. Andre kakiko. Mahitsy ve? Dia ahoana? Zay de tonga ka. Tsy mamahaly antso mihitsy dadanao e. Sady tsy any amin'ny birao izy. Ka leo ary izy ho jeriko any an-trano e. Ary ndreninao atao aiza ka? Efa tsisy atahorana tsony ny aminy no dokotera teo ka.
matory be fotsiny izy ao, sady misy zavatra lay koa ny an-trano, na ny akanjo isoloko aza tsisiko. Ay, ka mandehana re, de mba saivo miantso dadanao raha hitanao ny fa mitaintaina be mihitsy ahy. Eny ary. Tia lavitra be aty ary. Tia izany le toerana. Zao trano ngeza be izao ve ny toerana aty? Sady ohatry ny tanàna olobe. De aizy arivo. Aza hitako kamarary ao anatiny ao. Zava-dehibe miankina manaina ho izy no ilainy aho. Iarivo a! Iarivo! To tsy misy mamaly ary. Tsy taitaitra ianao nga inspektera fa tonga ny vahiny nandrasantsika. Fantatrao ny feo no mivandravandra ianao io, ha? Ay marary ianao ihany zany hoe zanak'izany nefa tsy nahatsapa ny fahorin'ny hafa ianao. Lehilahy tsy valary ianao raha jery a. Anio no anatanterahako ny valifatika. Ary ohatry ny misy olona miresaka ange ao trano izany. Mandroso ianao rina. Fa Iarivo, fa inona ny dikan'izao? Ary iny ny basy eny an-tananao iny. Iza koa io olona mifatotra midaboka amin'ny tany io? Aleo atodika any aminao tsara de hitanao ny tarehany io. Fa to hidada. Fa inona ny dikan'izao ry Arivo a? Ataonao inona dada? Andrekakio. Sady to tapeninao koa nge ny vavany. Miala tsiny arina. Tsy Arivo no anarako fa ivahatra Arivo na ivahatra angano mety ahalalànao azy. Ivahatra? Ianao ve no mivahatra? Eny ranabavy malala iny. Iny atsipoko aminao iny ny sarin'le raiko taloha maty sy le anabaviko. Ary neny fony izy be voka 3 volana kibo. 12 taona lasa zay. Ary andraso aloha vahako ny fehivava amin'ny fatehiteny mafy le rangaha io e. Jilamboto, mpamon'olona tsy valavy ty. Ay anano hoe Arivo saika nanadalany zanako. Vao fatorako e, vao. Talofony ambola tsy nahalaly zany e. So adinao raha fa nabaviko izy zao. Raha ireny zay, na inona ataonao indray na inona ataonao e. Ary raha misy ny tsy valary eto angambany a, de enao. Ka tonga ny fotoana anaovako ny valifatiko ngara jery a. Fonja mandrak'izay ny miandry an'lahy. Olona mpamon'olona lahy. Ary enao? Zao ataonao zao tsy famonon'olona koa ve, ha? Ianao no mahatonga ny reniko anana retim-po mitika azy. Mahatsy vanik'olona azy toy iny. Ianao no nanery azy anary ao zanany. Fantatrao fa tsy nanatsafidy izy satria efa namofo. Tsy nanakavana tsony. Ka nanaovanao santazy. Zany ve n'olo mariny e? Inona ianao? Ay! Vatra, mifonare. Mifona aminao aminy ahy e. Sirina apitiako amin'ny langilangy tongony. Tsy a? Inko ny anao. Iny. Fijadra ihany afa ataoko mitondra klemy io. Tsy lasa natika sy lamboto zao raha tsy horainao io. Jereo ngery nanaovany aneny. Iny le tiany anay. Ene, nefa zangy anapavinao e. Zanapavinao jerena Vatra. Dadako ihany ange io na de adala azy. Saraka tsy mirarahany zany aho. Vatra. Tsy mirarahany zany aho aho. Mifona re ahy. Mifona re. Aza mihetsika lahy. Polisy. Brigadiera Vetra. Hatramin'ny moaly nefa hafahafa ny fahitako ny fihetsika ao Mademoiselle Rina. Izy tonga tao amin'ny hôpitaly iny. De anikeo koa. Tsy nino ka nanaraka anao moramora vataorina. Miala tsiny aloha e. Ary de gaga nahita anao nandray ny zotra nakaty mahitsy ary de azoko an-tsaina avy hatrany satria
zahay sy rainao efa nitady azy io teto efa indroa zay. Ao, afa toromenao tony tanany deto izy zalahy. Inspektera, nanaony ianao? Tena misaotranao brigadier. Tona ratra be ianao zany ko. Misy fiara hoe. Tonga de entina any amin'ny hôpitaly ianao inspektera. Mba batao izy zalahy izy. Zay de lasa dolo tsika. Ndao. Roapolo andro taorian'izay efa nivoaka ny hôpitaly na dia mbola tsy tonga lafatra aza ny fahasalamako. Tonga tany an-trano madame Lydia le nanangana ny vahatra zanako nitsidika. Ka nanahoana zay ny fahasalamanao? Efa mba metimety ve madama io bea? Hita ve izay tena mety madama? Mieritreritra an'izao zanako lasa any am-pony izao indray. Ngamba dia tsy ho tafarina mihitsy madame Lydia. Okizay mbola miady sika. Aza matahotra ianao fa efa nanatona mpanao lalàna mahay ihany no sady resaka taminy. Dia efa nakatsolo vava koa ahy. Ay ve? Misaotra anao Vahatra koa nge ohatrany tsy de salama saina tsara ao amin'ny lohany ao satria ny anjera hono izy iny hoe madame lofa tany amin'ny akantany ary nisy voadona tao amin'ny lohany tao. Ay ve? Tsy fantatro zany. Fa efa nitsapondry zareo hony ino anefa fa mbola misy fiatraikany amin'ny zany donana azo azy zany. Hitako amin'ilay fihetsiny. Izy koa aloha zaza mahery sehitratra ny fonikely mihitsy. Efa nalaiko ao amiko daholo ny taratasin'ny dokotera tamin'izany ka. Misaotra anao madame Lydia. Misaotra anao amin'ny nataonao rehetra taminy. Mbola tianao foana na dia efa nitondranao fasahirana anazy. Eny madama. Tsy mampaninina azy zany fa mampalahelo akoho iny zaza iny. Mila fanohanana be dia be ara-pitiavana izy. Saika andeha hijery azy moeny mihitsy neza zao rapiso Ay. Mba andeha hanaraka anao any raha mety. Sakoroneny andeha. Tsy maninona mihitsy ka. Misy fiara ao. Afaka mandeha daholo sika. Alaiko maraina eo zany nareo mianaka fa lasa aloha Eny ary. Veloma daholo. Veloma re madame Lydia. Ontsa ny fondreny niteraka nahita an'ilay zanaka lahatokana voafonja kanefa nisy azo natao. Izy koa vao nahita anay dia ankona ny tomany. Neny Oby, neny Lydia, rina. Faly be mahita anareo telo mianaka tonga nijery azy ao. Ka faly ve dia nitomany Okizay anaka. Ka tsy nanary anareo Eny. Nahoana moa izay no anary anao rery vahatra. Anary anao fandroany indray ve? Tsia. Mizarako azy ianao hitako Okizay izy mianaka. Tsy manary anao zany zay ry vahatra. Mifona ary neny Oby. Mifona aminakondry neny Lydia. Mifona aminareo rehetra tamin'ireny titrako be dehibe nataoko ireny. Na ny nenako reny. Okizay efa ravikazona mihitsy andreny ka ny sisana ampaniriny. Ino oka moa izay ry vahatra. Courage fotsiny. Manohana anao arak'izay azo atao izay. Tena nahoana nefa nitadandrina. Efa nivoaka ny hôpitaly izy fa mbola mitondra tehana. Na izy aza nge nanenina kory vahatra ary nifona tamin'iny. Tsapa mifanisy tsy nety nataony. Eny. Zaho koa mamela azy. Aiza zao ny fianarany. Mbola manao stage Tsara zany. Toy izy dia karakaro tsara ny iny. Zany rina. Aza matahotra ianao ry da. Tsy avelako hijaly tsony nentsika. Dia inona ny vaovao akoatr'izay ry neny Lydia? Mbola manao manekanga efa najaniko. Tsisy tany hitombenana Leo ary vahatra. Sady za koa ngefa manana andraikitra be dia be ao amin'ny akanjo sambatra Ay. Za indray zao mantsy ny lasa direktrisy eo nge. Fa naka izy madame Lofa niala. Efa maty izy ry vahatra. Efa 2 volana zay. Ndray zany ve? Ndry fa mbola mitady trano indray zay satria nalain'ny tompony le trano raha vao maty izy. Ay. Ka mety ve raha any ambanivohitra? Tsy maninona mihitsy ka mahita nga ianao? Misy any. Lavitra be ve? Any mahitsy. Andazo. Ty raha izy ty taratasy ty. Fanoloran'ny dadabe raha vahatra indrindra ny tanana rehetra any mahitsy ho an'ny tompoko lahdady indriny eny io be.
ay ary satria moa dady efa maty dia izany mandova ny tanàna sy ireo voasoratra rehetra ireo. Ndray ry vahatra, ay fe ka nisy an'izany. Amboary ny tanàna fa lehibe le trano e. Alaivo ny zazakamboty dia afondrahoany ny akanjo sambatra. Ie, tena lehibe tokoa aloha le trano any, sady malalaka tsara ny tanàna. Saotra n'Andriamanitra fa vaovany olana. Manome toka anareo fa raha tafavoaka soamantsara eto ndray andro any dia anova ny fiainako olombanina ary hanampy an'ireo zazakamboty tsisy mpiary. Ry, misaotra anao. Tsara izany fikasanao izany ary tena zava-dehibe. Na dia izao efa fahafoizanao ny trano izao fotsiny aza. Izany tokoa ry vahatra. Mirary ianao salama tsara sy ho velon'aina ary neny io bea. Atratran'izany tsika menakavy. Misaotra indrindra anaka. Mino fa tsy dia haritra ela ny sazonao ato anaka. Matoki. Izay fa mandra-piona e. Tapitra koa ny lera fitsidihana. Veloma daholo ary dia mampamangy any amin'ny dada rajery any e. Veloma vahatra. Veloma vahatra. Dia ataonay tonga soamantsara any ny afatra. Izy koa aza nge malahelo anao e. Veloma vahatra. Veloma rino. Tafio-drivotra. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Nini Sirazanabary Vanglalao Joséphine. Ireo namelona ny tantara Vantso, Liva, Lanto, ny Ravo, Ioly, niaraka tamin'ny Ando, Faly, Sinez ary Rakoto. Nandray feo Tovy Razana Mamonjy, Nanatotosa Anjary Liva.